Isaoran'ilay nanome antsika andro vaovao indray amin'izao alatsinainy maraina izao ary dia anterina ihany koa ny rahabombampirarintso ho antsika menakavy manaraka ny miaramanonja miainga eto amin'ny MPS. Miaraba anao eto Madagasikara, miaraba anao any ampitan'ny ranomasina ary ao anatin'ny ora roa mahery sika no hitafa eto, hitondra famelabelarana, hitondra fanazavana maro samihafa amin'ireo zavatra hita hoe manjavozavo kanefa tokony ho fatatsika menakavy amin'ny fiainantsika malagasy sy ny fiainam-pirenena izany. Ny miaramanonja izay arahanao amin'ny alalan'ny fahitalavitra MPS, arahanao ihany koa amin'ny alalan'ny onjapeo ny Radio Mada ao anatin'ny faritry ny modulation de fréquence FM 100.8, arahanao ihany koa amin'ny alalan'ny MPS radio ao anatin'ny faritry ny modulation de fréquence FM 95.4. Izay ry noela toko lasa tomoko vavy fa hiditra amin'ny tsipriany isika, misy ny vahiny, eo ihany koa ny solombavambahoaka izay efa pisehatra eto amin'ity fandarana ity dia hiaraka eto ao anatin'izany rehetra izany. Eto keto dia namana mpanao gazety tsy iza fa i Prince Ramanatsoavina. Prince Ramanatsoavina na fantatry ny maro ao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety hoe Poussi. Faly miarabanao Poussi tonga eto amin'ny miaramanonja ary dia mazava loatra resaka ny tontolon'ny asa fanaovana gazety no resahana eto zany miaraka aminao nitsangana ny cellule de crise. Matombotra misy zany hoe cellule de crise dia misy crise zany ao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety, misy zavatra tsy milamina ary misy zavatra misafotofoto ka dia alao fantatry ny vahoaka le izy. Faly miaraba Poussi aloha. Faly miaraba anao namana Rina Rabe Mananjara dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano sy any amin'izay toerana misy antsika manaraka ny fandaharana miaramanonja amin'ity androany ity. Matoa zany tonga aty amin'ny fitsanganana cellule de crise dia nisy zavatra nanao randra-tariha natao azonao tantaraina hatrany amboalohany mihitsy ve aloha zany le zavatra natonga ny fisafotofotoana indrindrandrindra ny ainga tany amin'ny resaka texte sy ny namany ka tonga amin'izao fotoana izao isika. Arak'izay efa voalazany namana Rina Rabe Mananjara zay dia misy tokoa ny tsy fetezana maro eo anivon'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety. Raha tena tsindriana dia hoe misy ny fiezan'ny ministeran'ny serasera amotehana ny asa fanaovana gazety amin'izao fotoan'izao. Le izy tonga dia hitsiko mihitsy hoe mamotika ny asa fanaovana gazety ny tanjony ary ianao fitaovana ny asa fanaovana gazety ho amin'ny tombotsoan'ny sy hanitarana ny ambandainy antokony. Zay zany no fahitana azy satria rehefa nandeha ny fikirakirana an'ity resaka fifidianana ho lavitra ity tamin'ny taona 17 tonga dia any amin'ny lavitra be no anomboako anazy hoe tamin'ny 17 dia nisy ny komision natsangana izara ny karatra sy andrafitra ny lisitra ny mpanao gazety am-perinasa. Rehefa natao zany izay hita fa tamin'ny voalohany aloha tsy nety le vaomerana tsangan'ny ministra Roly Mercia tamin'izany fotoana fa nilefitra ihany izy ary navelany malalaka tamin'ny OGM no nitarika an'le lisitra araka ny voalazany lalàna. Rehefa nandeha nefa iny dia tsy norarahindry zareo MLE tamin'izany fotoana intsony le fileferan'ny ministra tamin'izany hoe aleo ara zany fa ity ny lalana anaovana an'io zavatra io. Tamin'izay fotoan'izay monsieur Nicolas Rabe Mananjara no nitarika ny vaomiera no lavin zareo nito ny lanjana vatapaty nanaovana fihetsiketsehana maro samihafa izay nitatra lasa raharaha politika moa izy taty arina satria lasa nisy resaka somamane zao hoe sy ny sisa dia tsy nety nandray an'ilay karatra ry zareo. Maro be mpanao gazety niaraka tamin'izareo tamin'izany. Tonga taoriana kelin'izay notoriany tsy afaka natao aloha zany ny fifidianana tsy afaka natao ny fifidianana ho lavitra mpanao gazety fa dia stand by teo fotsiny. Taoriana kely izay notoriany filohan'ny Sénat Ramatoa Lalatiny Rakotondrazafy ho nanala baraka azy sy nanelainga an-gazety.
izany natsony voaloha filohan'ny olafitra mpanao gazety Gérard Rakotonirina izay lazay natsony Ramatola Latina nijoro iaro azy sy anelanelana izay lazainy fa lany daty 4 amin'ny taona 17 io nefa nisy tamin'io taona io de tena narovany olona io ary tena nanelanelana ny angavy sy ny talao mihitsy narovany président Gérard narovany président Gérard bola vo kelikely taorinan'izay fotsiny de efa notsipahany sady ihany koa iarfinina fa tsy manana karatra mamaty ihany io tsipahanao gazety ny cautionné ndray zany le hoe le karatra navokandry commission an'ny monsieur Nicolas Rabe Mananjara hoe karatra mamaty ihany fa iarfinina ndray tsy nanana le karatra de tsipahanao gazety io inona zany zavatra tao zany iza nanomboka teo de efa nanao antso avo foana ny olafitra mpanao gazety hoe simby ty asatsika ty misy mitady amiravira sy lalao ty asatsika ty fa miantso firaisakina amintsika mpanao gazety rehetra fa teo moa de samy nakao azy teny satria samy nety ny fiainana samy nazara aloha nisy fotoana tsoriko fa tena ohatrany hoe tsy de natoky an'reto olafitra mpanao gazety reto fa rehefa tena nanaraka kaiky tena nijoro reo na ho an'ny Antananarivo na ho an'ny faritra na ho an'ny mpanao gazety mpanohana amin'ny fitondrana na ho an'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny olona manohatra ny fitondrana tiako tsindrina fotsiny Lorina Rabe Mananjara de hoe ny mpanao gazety tsy misy hoe mpanao gazety mpanohana amin'ny fitondrana na mpanohatra amin'ny fitondrana fa ny orinasa gazety sy ny mpampiasa azy no manohana na manohatra fa ny mpanao gazety de mpanao gazety manao ny asany ary mijoro amin'ny mampanao gazety azy zay eny ary de nitsipahany ary finina de tao arina zay mbola nitoy ihany le raharaha de nitoy le izy nalefa amin'izay arany ny famolavolana ny code de la communication nisy atelier maromaro niarahana tamin'ny OGM tany amin'ny faritra sy ny mpisehatra rehetra eo amin'ny serasera mpisehatra rehetra amin'ny serasera tsy voatery mpanao gazety rery voavolavola ary le izy mipotra amin'ny volavolan-dalàna inona tolotra tao amin'ny Carleton iny natolotra tao amin'ny Carleton iny no natolotra ministra tao amin'ny anteny Merapirenena fa tsy iny no natolony tao amin'ny Sénat avereny kely hoe avereny kely ilay volavolan-dalàna natolotra tao amin'ny Carleton izay voiziny ministra sy ny ekipany amin'izao fotoana izao io fa hoe i président Gérard nanolotra azy de iny no natolony tao amin'ny anteny Merapirenena de ndraisiny anteny Merapirenena fa zavatra fa natolony tao amin'ny Sénat ary gaga be ara nahita ny président Gérard tonga tao amin'ny Sénat hoe tsy io aminareo io le lalàna fa ity amiko ity de ozy ry zareo hoe ito no nomenanay nivoaka fotsiny président Gérard hoe tsy afaka iaraka aminareo amin'ity satria tsy io ny dinian'ny commission isa-paritra fa ity teo nanomboka teo mikimaky hoe novain'ny président Rive Rakotovao sy ny ekipany ny lalàna fanaova gazety zareo nanisy fanovana sy ny sisa niezaka ihany ny OGM tamin'izany fotoana zany ny teny hoe simba ny asantsika reto firafiraina niezaka nitondra fanazavana fa tsy tenisy lina ho satria samy variana amin'ny fiainana andavanandro teo amin'ny anteny Merapirenena nakany amin'ny Sénat zany le kody de teo no niova le izy teo no nisy fiovana io zany Sénat hoe tiany voarainay de tiany dinianay io zany Sénat nefa tsy iny le tary tsy iny le tao amin'ny Carleton sy le tary amin'ny assemblée voaloha verina avy any amin'ny Sénat le izy verina deuxième lecture atao amin'ny assemblée lan'ny assemblée fa nisy zavatra tsy tao anatiny ny article 55 bis nouveau izay lazainy zareo fa io mandrafitra ny OGM 93 IC sy ny sisa io tsy tao anatiny le avy any amin'ny Sénat koa io ary tsy nidinian'ny commission tao amin'ny assemblée nationale tsy afaka BDP ny député tsika eto manana député afaka antanitsika hoe nisy an'izany ve ny code ny dinianareo sy nanangananareo tanana ny laninareo tamin'ny volana octobre 2020 iny inona ny zavatra nataon'ny Ramatoa ministra namoaka ny karazana bokiboky kely ny zaraina eraky ny desk iny izy taonina sisiny le izy any anaty décret d'application voasisiny le article
le 55 bis nouveau oui any anatin'ny décret d'application voasisiny article fa zany rehetrarehetra zany na iny député aniny arana iny filohan'ny commissione nahita fa tsy tao io fa mbola samy joro ary manamarina lainga ihany samy joro ary manamarina lainga ohatra zany ve nitondrana amin'ny firenena mbola voasa fanaovan-gazety 1500 ozy izy nareo ny ao anaty lisitra ny volavolainareo teo mbola miampy anay maro be tsy tao anatin'izany lisitra zany 1500 le mbola le akamakama sy ny freedom sy ny karazany ao anatin'izany 1500 zany fa vitsy ny tena mpanao gazety ao anatin'izany de raha mbola mpanao gazety ataontsika hoe aleo atao ambonimbony ataontsika hoe 2000 mbola resaka asa fanaovan-gazety 2000 personnes ve de zany sahady ny manipulation anareo langalanga fafinareo ny filalaovanareo an'io raha-pirenena io mbola vo 2000 personnes de efa taratra sahady ny animbanareo an'le filoham-pirenena nametraka anareo teo amin'ny toerana io sy nanakina taminareo hoe mba mila zavatra mandeha marina mandeha tsara fa ny masiko ny simba matony filoha nametraka amin'ny ministra teo mitady zavatra tsara izy alevoara nefa tsara kokoa noho ny teo aloha ary hirahira ny filoham-pirenena mihitsy no hoe zavatra mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona no aseho fa inona ny zavatra misy ny zava-nisy teo aloha rehetrarehetra no naverina ministra Lalatina ary vo maika anagraveny vome piro ohatrany ny teny filoham-pirenena hoe vome ho agravena iny zavatra rehetrarehetra efa nisy ohatran'izay fandraisana an'le zavatra ya de niverina tao amin'ny assemblée le izy rehefa le avy any amin'ny Sénat zany de mipotra amin'izay le article 55 bis nouveau de mbola tsy nijanona teo fa nandeha ny fotoana dia nanangam-peo ny tao amin'ny olafitra tarihan'ny président Gérard tamin'ny tsaiko 12 octobre 2020 teo angamba izay hoe tsy manaiky an'io izahay de ao nanotoyana tsy nanaiky an'io moa zany de nisy any fandefasana angamba no nitenena zay nijoro ra zareo tamin'izany moa ny tena moa zany mbola tsy de tena hoe tena lona be tao anatin'ny fanarahana le izy fa isaky manaitra ny OGM de manaraka ihany zay sy président Gérard ko moa miara-miasa de mba manaraka ihany rehefa mitena ry zareo nanomboka teo nametraka ny vomiera isaky ny faritra amin'izay zareo amolavolan'le karta ny teto Antananarivo ihany no nanaraka ny voalazan'ny lalàna fa ny akoatran'izay de zay daniny kibon'ny ministera no nataony zany hoe tsy ny OGM maraka voalazan'ny lalàna no nametraka ny tany amin'ny faritra fa zay tiany zareo nanaovana azy ahoana ny fomba nanaovany an'izay mamoaka arrêté foana izy isaky mihetsika tsy metimety kely aminy ty fa misy opportunité kely mbola azon'ny OGM irirana de mamoaka arrêté indray izy mamoaka arrêté foana laloviny mihitsy ny lalàna laloviny ao anatin'ny tombotsoany manokana satria aleo aloha tonga de tsy piako ety de mbola tadidiko fa tombotsoany manokana ny tandroviny ao anatin'io satria any amina namana any amin'ny faritany zay nanaovany fitetezam-paritra any de misy feo miteny hoe mila matanjaka tsika fa haka fanjakana aleo tonga de pitzerineto zany zany tsy anjaranay moa zany ny amoaka an'izany fa mivoaka ho azy eo zany rehefa tena tonga ny fotoana amin'izany zany hoe le OGM tedaviny feheziny ty de tiany olalovina angalany azao fanjakana zao ka ny fantanina mipetraka hoe akany fanjakana hoany ho tatanany filohandry Rajoelina ve sa ho akany fanjakana izy ny tatana azy tsy teneniko ny toy an'le feo fa zay le izy zareo any zany zareo zany fa nytoy ihany le raharaha de io miditra amin'ny hoe fifidianana braoan'ny olafitra amin'izay tatio rina zany le izy de hiditra am'izao de napiarina le 55 bis nouveau de ao anatin'io le milaza an'le hoe 370 mpikambana ao anatin'ny brao de sisa de ny aty amin'ny OGM sy ny atao hoe ny mpanao gazety zay tsy manaiky an'ilay toetra raha nefa ny mijoro ihany koa tonga de mba tondra fanazavana ianao zany zay amin'le hoe tongatra ty amin'ilay candidat unique amin'izay mivolavolaindry zareo efa nanaovana antso avy foana amin'izay zany io hoe avereny io
averendao amin'ny 16 octobre le amin'ny 16 octobre le fifidianana mbola tsy fifidianana aloha resahako fa mbola le rafitra le OGM am'le article tsy possible mihitsy ny ahitana candidat privé sy ny avorina 93 journaliste manerana faritra 3 4 journaliste par région zany tadiavina ho ao anatin'le liste ray no fidina zany hoe président anankiray de misy amin'ny vice président PDB sy ny conseiller PDB miaraka article 55 bis nouveau de efa ntenena hoe tsy mety io tsy maneho fahalalahany asa fanaovan-gazety io tsy manome chance ny journaliste privé io ny fifidianana zany de fahalalahany rehetrarehetra ary fitoviana zo fa tsy hoe mitanila amiri na mitanila amiri zany hoe le système mihitsy tsy mety le système mihitsy ka nany adivany cellule am'izao ara système ne fa tsy miady amin'olo le mbola ho azavaiko zay rehefa aveo efa nazavaina foana zay efa nanaovana requête efa nitabatabana efa natao ina fa botolo ihany neny ministera nataony ihany le izy ny zavatra tena nampalahelo de tsy namoaka zareo na arrêté na note na comme ça milaza hoe manomboka zao ny fametrahana atota taratasy firotsahako fidiana ary mifarana amin'izao ireto avy ny atota taratasy ilaina toy izao ny fandehany sy ny fandehany fa 3 andro alohan'ilay alahady hoe fifaranan'ny fametrahana filatsahako fidiana vao nanao conférence de presse le saribakolo kely DG an'ny ministéran'ny communication saribakolo reny ohatra ny dadatohany saribakolo foana hatramin'izao mbola tsy mahazo vahana ihany de nanao conférence de presse izy nilaza hoe 200 000 ariary ny caution ho an'ny président 150 000 ariary ny caution ho an'ny vice-président 100 000 ariary ny caution ho an'ny conseiller de am'lady ny fametrahana faran'ny atota taratasy za tena gaga zay hoe zay koa moa zany efa tsy nieritreritra anao an'le izy fa tsy niteny fotsiny zay hoe tsy anao zay tsy ao anatin'le liste ne zay tsy gafy ny mahagaga tonga am'izay fametrahana le izy na le candidat unique arane tsy mahafantatra amin'ny playlist taminy satria tsy navoaka an'zareo mihitsy le playlist am'izao izy mamoaka fa goutte par goutte ny amoahana azy satria mety tsy mbola feno tanteraka le izy le izy zany efa joué ny ministre zay ny hevitry ny cellule zay ny efa ny fandinianay hoe inona marina ny tena ao ambadiky ty zavatra ty de hitanay hoe laloviny ministra tanteraka mihitsy le asa fanaovan-gazety rehefa nijerena le izy de mitsangana ny cellule de crise dia rehefa nitsangana ny cellule de crise etsy an-daniny nefa rehefa dinihana de fonsa ihany zareo anao an'io ahoana ary zany ny tena hosary satria tonga de atao hoe ahafany ty raharaha ty amin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety ary raha vao ny tontolo ny asa fanaovan-gazety amin'ny mafana ohatr' zany de mafana ny firenena mafana satria ny mpanao gazety no hoe 4e pouvoir ny mpanao gazety hatramin'izay na misy ara ny fanakilasiana hoe mpanao gazety ny fitondrana mpanao gazety mpanohatra ny mpanao gazety de mpanao gazety ihany ary nakilasiana ho aiza izy nakilasiana ho aiza mifankaty reo rehefa eny ambony tera ny tiako tsindrina amin'izay zavatra izay de hoe tsy olona ny adivana eto fa le rafitra le système hitondrana le raha mihitsy raha ny aza fanaovan-gazety tafiditra le fifidianana ny cellule tsy emotra amin'ny fangatahany efa nataony sy ny hevitra efa nijorony fa iroso hatramin'ny farany tsy maintsy anao botolo an'io izy normal be maly zao taoriana valandresaka nataonay de nanantonanay ny candidat Monica namana Monica de rehefa nanantony izy de ny lavonjy izy tsapako izy fa tena mikorotana ny fikarakarana an'ity fifidianana ity tsapako fa tena misy zavatra be de be tsy mandeha amin'ny normal lato fa inona ny azonareo anapinana de ny cellule moa zany ny teny teo hoe nenay de ajanony aloha fifidianana io
de andao ifandinika ahoana ny anaovana azy fa tsy mety io rafitra ny itondrana fifidianan'io de para zéro mihitsy aloha de para zéro miaraka teo ianao na eny tsara andresan'ny maly fa hatraminy hoe ny ministra sy ny dircom no ny teny anazy hoe opportunité be ho anao io fa ianao ny apetraka Andriamanitra amin'ny fahefana io izy koa moa heninao tsara iny hoe te ho folomafy izy fa tsy ho lany izy raha misy mifaninana de aleo ny mifonsa amin'io efa ny aiky izy maly fa hoe aleo ara fa anao fanambarana ako amin'ny laribia iaraka aminareo fa ho ajanona ny fifidianana de hijery zay marimaritra iraisana aveo aoriana fanajanonana fifidianana fa tsy ho maly no nijery marimaritra iraisana fa hoe rehefa avy manao déclaration izy de jerena amin'izay marimaritra iraisana hoe inona ny azo atao zay le izy androany le izy mivadika be ny resaka rehetrarehetra taoarinan'le tao amin'ny Karibotel ina zavatra nitranga raha mba ho azon'ny olona zavatra nitranga taorinany tao amin'ny Karibotel ny cellule moa zany efa mitazona trany ny antopijorony sy ny antopisiny de ny anafoanana ny fifidianan'io ny anafoanana fifidianana amin'ny 9 oktobra io sy ny antsona trano ny mpanao gazety ho tonga saina amin'izao filalovana ny asa fanaovana gazety zao ny antsona ny amerenana ny asin'ny mpiasan'ny RNM TVM satria ianao na eny tsara ny teny Monica Maly fa matahotra élimination physique izy sy matahotra affectation arovy aozy izy eninao tsara reny teny maly reny ary ananatsika amin'ny feoany reny za mantsy efa mailo de nena tonga de efa nananako feo le izy ny oto ihany inona nitranga tao anatin'ny 420 ora tao anatin'ny 420 ora de navadiko Monica daholo ny resaka rehetrarehetra tao lazaina fa isika ny antso azy de marimaritra iraisana ny tedavina tao sy ny sisa de ho ataony ihany zany ve le fifidianana ataony le izy ho ataony hono zany le izy satria vonona ny ekipany sy ny listany de izy tsy emotra fa sady opportunité ho anazy le izy alany anazy tsisy opportunité ohatra zao présidente ny ordre anazy ny zavatra nitranga koa de zao no fivoizany ahafahany mandresy lahatra mpanao gazety hoe ho ahemotra ny fifidianana fa mangataka fionana aminareo ako anazavako ny zavatra misy sy ny rehetrarehetra zay zany no tatitry ny mpanao gazety sy ny fikambanana mpanao gazety zay nresahany andro amin'ny maraina hoe ahemotra ho ny fifidianana de mangataka fionana aminay izy fatany mantsy fa ny kamaroany mpanao gazety de tsy mikautionné an'io zavatra io akoatra ny mpiasa tranon'ny ministra teneniko zany hoe ny mahazo tombontsoa mivantana aminy hoe conseiller any miasa kely ny ary sy ny ohatran'izany fa ny kamaroany mpanao gazety de tonga saina amin'ny tsy fetezana sy ny angohatenda sy ny tsirariny izay mbola averin'ny ministra ankehitriny mazava momba an'iny ny atao amin'ny atao hoe action amin'izay raha ataony cellule sy ny mpanao gazety zay tsy manaiky ny hoe amiravorana ny mpanao gazety dia alarobia no akaiky indrindra zao inona le amin'ny alarobia ny amin'ny alarobia zany de culte fitaom-pivavahana no karakarainay etsy amin'ny katedrale Analakely amin'ny 10 ora misy miteny hoe efa maninona ny fitaom-pivavahana satria ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa tsara foana ny asa tao eo ambany fitarihan'Andriamanitra nataona eo amin'ny katedrale Analakely le izy satria taony akaiky sy afovoany sy mora tonga ny rehetrarehetra kokoa apetraka amin'Andriamanitra zany tirarahana gazety apetraka amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra atao de entina mbavaka trotrona mbavaka ny asa fanaovana gazety sy ny famiravirana tetavin'ny olona amotehana ny asa fanaovana gazety tsy misy an'izany hoe inona ny ilalovana sentiment amin'ny fivavahana na ohatra tsy misy an'izany fa tena hoe apetraka amin'Andriamanitra satria Andriamanitra ny tompony teny farany ohatra ny nandreseny lahatra Monica nirotsaka ihany io hoe Andriamanitra ny fahefana avy amin'Andriamanitra ho anao io de ianao ny tokony hirotsaka amin'io fa ekeo io fa ohatra zany fa nenay tena hoe etsona ny olom-pirenena rehetra tsy akanavaka
na mpanao gazety na olo-pirenena iza na olo-pirenena iza tsy mila couleur tsika tsy mila couleur politique tsy mila hoe association inona fa enao mandeha amin'ny anaran'ny tenanao amin'ny maha olo-pirenenanao enao mandeha amin'ny anaran'ny tenanao amin'ny mampanao gazety anao ny antony antsoina rehetrarehetra dia izao ny asa fanaovan-gazety sy ny mpanao gazety no ahafantaran'ny olo-pirenena ny zava-misy sy mitranga eo amin'ny fiainana andavanandro dia izay ny raha antsika miombom-bavaka hoe raha ho simby io raha ho monopolizen'olona io inona tsony ny zavatra marina sy ho fantatry ny rehetra ao anatin'ny tontolo eto amin'ity firenena ity. Mazava izay ahoana mety ho endrikendriky le amin'ny alarobia manomboka amin'ny firy dia ahoana sy ahoana ny fandehanany eo mpanao gazety daholo zany no tompony raharaha tatraratra ohatr'izany mamaky teny sy atao ny cellule de crise aloha zany a tompo-kevitra dia fankarakara ny lamina rehetrarehetra mikasika an'io fa izay afaka zay te handray anjara amin'ny famakiana teny zay te handray anjara amin'ny fitatazana rakitra zay te handray anjara amin'ny rambavaka sy ny ohatran'izany a dia raisina tanandroa afaka manao daholo tsika rehetrarehetra fa tsy voatery hoe ny cellule ihany no anao an'izany rehetrarehetra zany. Somary mafisy kely le hoe ny olo-pirenena rehetra zay mahatsapa hoe tena mandeha amin'ny tsisy ty zavatra ty dia hoe afaka makao zany izy tsara mafisina tsara angam'izay. Ny olo-pirenena rehetra zay mahatsapa ny mahazava-dehibe ny fizaram-baovao sy ny fanomezam-baovao zay tafiditra ao anatin'ny asa fanaovan-gazety ka mahatsiaro hoe tsy dia misy loatra ny fahalalahana zany arany kanefa ny mbola ho atao angohatenda ihany dia asainy anareo hiaraka aminay asainy anareo iombom-bavaka no anasana anareo fa tsy hoe hiaritolonanay amin'ilay izy akory iombom-bavaka satria raha misy roa na telo ozy izy ny ten'Andriamanitra dia eo afovoany zay ny antsoina ianareo rehefa maro ny miara-mitrotro am-bavaka dia mahomby kokoa ny zavatra tao. Mazava izay etsika maraparana anazy ary posia dia ny hoe io ny zavatra iainana zany zao amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara dia misy miteny hoe ohatran'io koa ny taratry ny firenena amin'izao fotoana izao mandeha amin'tsy izy ohatra misy tianao ampimamba sinzia aona ny fahitanao an'izay indray ianao mpanao gazety ianao olo-pirenena ihany koa zay mihitsy ane le izy Rina Rabe Mananjara tsy diso mihitsy fijerin'le olona satria zay le sary tian'le olona voaka hoe ohatran'izao sary avoakanay atao amin'ny fanaovan-gazety zao ane sarin'le firenena misy olona potehany ao izay tonga dia itsiko ny filoha-pirenena io potehany io dia io ny sary avoakany hoe eto amin'ity asa fanaovan-gazety ity ny amoahana an'ito sary ito ahitan'ny olona hoe ohatr'izao koa filalovana n'le fifidianana amin'ny 2023 ho avy eo eritrereto hoe namolavola ianao namoaka liste ianao namoaka inona ianao nefa kara-panondro ny antsoinao hifidianana zany nisy an'izany fifidianana inona nanaovana zany tamin'ny any nisy ka nisy nefa nisy nampiasa kara-pokotany sy kara-panondro ka tamin'ny fifidianana lalam-panorenana référendum zareo ihany nefa ny amin'izao voafehan'le lalam-panorenana nampifidianana tamin'ny kara-pokotany dia hitsahan'le lalam-panorenana hitsaha satria tsy mety aminy ka zavatra tsy mety aminy ane le izy fa hitany hoe tsy mety amin'ny hafa dia hitsahany io zany le aleo iverenako le toe fa iny moa zany tsy dia hitirantsika loatra io le sary anaovana ny asa fanaovan-gazety io mihitsy ny communication tiany ampitaina hoe ohatr'izao ny sary ivoaka eo tompoko amin'ny fifidianana 2023 izany simba ny filoha Andry Rajoelina rehefa tsy tonga saina amin'ny zavatra scandale maro be nataon'io Ramatoa io hatramin'izay ianao Andriamatoa filoha manasa tanan'izay fa ny zavatra tiana hitsindriana fotsiny izahay mpanao gazety tsy manonga-panjakana zany tsy hanao ohatry ny nataon'ny Lalatiana tamin'ny 2009 mandrak'izay tsy izahay nijoro hanonga-panjakana fa ny andraikitray dia mitatitra ny zava-misy marina sy ny zavatra misy erovana ny tombotsoany be sy maro fa tsy erovana tombotsoan'olo-tokana zay nenay farany le mpanao gazety fianakaviam-be mpanao gazety manana solotena ray ao amin'ny seny
de hita zany tatoato ary niasakazana be le hoe fifidianana zao satria manana solotena ao amin'ny seniny mpanao gazety de koa le 2023 efa manangasanga ry ananina ry inona ny dikan'izany raha fahitany maro azy de hoe te ametraka olonao indray ny ze teanao an'izany zany ary zareo any ambadibadika any kanefa ny hevitra hafa ty indray milazany hoe aleo bangany aloha io toeran'seny io fa alao alamina mihitsy aloha le aty amin'ilay sehatra hoe anaovana le fifidianana ny braoan'ny ordre zany de ohatr'izay koa le firenena misy miteny hoe hiasaka zao misy miteny hoe alamino mihitsy aloha io raha-pifidianan'io izay vao de mandeha zany le fifidianana ahoana fahitanao an'izay zany le izy ka ny OJM tiako tsindrina foana nalazainy zareo lany daty ary fa ny organisme international ny entité rehetra eto amin'ny firenena ny HCDD ny olony ny antemera-pirenena ny antemeran-doha olona ny présidence ny miaramila ny polisy gendarme ministère mbola ireo mpikambany OJM lazaina fa lany daty ireo ihany aloha hatreto no mahazo ny invitation officielle no mahazo ny fiantsona officialy am'ireo sampandraram-panjakana na eto toerana na ny ivelany na organisme international de mbola ireo tarihan zay rarakotony irin'ireo ihany no manana ny lanjany aloha hatramin'izao ny CENI dia tany amin'ny OJM no nandefa ny taratasy OJM tarihan zay rarakotony irina milaza fa mangataka ny anolorany olona ny OJM ao amin'ny CENI efa nanao appel à candidature zareo efa ngambany efa nanatanteraka ny ino arahan zareo mpikambana birao de tsy arako tsara hoe mety efa nataony ve ny entretien sy ny sisa fa inona fa atoato de efa omeny zay anaran'izay de reto ato misisika ihany misisika ary zareo satria araka le efa nyteneniko teo hoe efa nisy resaka aneo tamin'ny fidetezam-paritra nataon'le olona hoe mila matanjaka tsika fa aka fanjakana ka mety hoe aka fanjakana amin'ny alaran'ny fifidianana izy na mety hoe aka fanjakana amin'ny efa zatra manongana izy tsy fantatritsika zay ho ataony fa fantatra aloha de hoe efa mametrapetraka sahady ny olona izy io manana amin'izay ny olo-pirenena nefa tsy adala akory fa manaraka tsara ny raharaha ary mahita hoe izany izy izany tsisy amaranantsika ary tena farany ary posia inona ny teny hoentinao ho an'ny mpanao gazety namana rehetra izay maheno antsika eto amin'ny miara-manonja amin'izao fotoana izao entintsika maranana azy so an'ny pirenena ihany koa hitodika any aminareo mihitsy fa tsy hitodika any amin'ny rinatsony zao le izy ho antsika mpanao gazety namana aloha tsy tataka mihitsy ny vavako ary tsy sasatra mihitsy teny amintsika hoe tongava saina de alao ambony alao ambany ny zavatra misy fa hatramin'izay tsika efa reny ny zavatra niseho faniliana etsy faniliana roa tsy misy hoe tena ferovana mari-pototra sy stabilité eo amin'ny asa fa matetika misy foana ny hoe influence avy any amin'ny fanjakana de ny patron ny mpampiasa atsika manery atsika obligatoire tsy maintsy manao an'izao samy mahafantatra an'izany daholo isika rehetrarehetra maro be mihitsy isika mpanao gazety tratra an'izany foana hoe obligatoire zay manao andry obligatoire zay manao andry tsy misy mametsiny mihitsy satria kapoaka atsika le izy fa eto de te hiteny hoe tongava saina masahi mijoro ny cellule de crise de teninina hoe tsy amin'ny anaran'ny mpanao gazety amin'ny anaran'ny orinasa gazety fa amin'ny anaran'ny mpanao gazety mitokana tsy maninana tsisy otariarany fa mijoro masahi mijoro fa asa masiny ty ary tena asy ty fa tsy kilalao asa iankina ny fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena ihany koa de manentana antsika mpanao gazety namana zany hoe tongava daholo amin'ny larobia ary hitondram-bavaka ny asantsika sy ary hitondram-bavaka ny tolona tanterahany cellule de crise amin'izao fotoana izao ho antsika olo-pirenena ihany koa de hitaniko hoe tsika tsy tokony enti-po loatra mandray zavatra satria manipulation be de be
fa tsara foana mahay mandanjalanja discerner zany a ny lafi tsara sy lafiny zavatra amina zavatra ray de rehefa manana zay capacité de discernement zay tsika de fantatritsika hoe aiza no ale mba tsy avofitaka atsika tsony hoe izay ka diso fa tokony niaraka taminareo mpanao gazety taty zay de lasa nareo indray naninaina ohatran'izany fa miantso anareo zay hoe tonga afa daholo sainareto rehefa ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ny voaporiporitra sy voatsembatsembana de fahalalahana sy ny zoatsika olo-pirenena tsirairay avy no voahitsakitsaka de manasa atsika rehetra zany ho avy amin'ny alarby zao amin'ny folora ao amin'ny cathédrale Analakely ny akanjo iraisana angamba de fotsy sy mainty mba efa atsika mety hoe couleur na ohatr'izany fa roatra mety tsy manana zany de olona fa mba tsy maninona ka tsy maninona fa mba hoe raha manana zay zany de fotsy sy mainty fotsy na mainty tsy maninona eny ary de isaorany posina i Prince Ramanatsoavina ny vahiny teto amin'ny miara-manonja tamin'ity fotoana ity tenaina fa dia nahafahantsika nahafantatra zavatra marobe ao amin'ny fiainan'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety teto Madagasikara ny zavatra zay no entony teo misy miteny hoe rahanareo mpanao gazety any zany tsy mitombona mihitsy satria ny raharaha ny mpanao gazety de mifamatotra amin'ny fiainam-pirenena mifamatotra amin'ny fiainan'ny olo-pirenena tsirairay ihany koa ary mifamatotra amin'ny fiainan'ny Madagasikara atram'izay na Madagasikara amin'ny Madagasikara hatrany amin'ny fanjanahantalo ny raitsika dia teo foana ny mpanao gazety tompoko am'izany hoe raharaha-pirenena zany firy ny mpanao gazety efa namony eny firy noho ny asa fanaovan-gazety firy ny mpanao gazety tena hoe miady mafy tamin'ny tamin'ny vazaha raha izay no raisitsika firy ny mpanao gazety zay atao hoe nandray anjara mivantana na akolaka tamina régime teto Madagasikara ny fandimy zany ary raha resam-pifidianana zany dia ngamba tsisy saiteny hoe tsy nila mpanao gazety tamin'ny resa-pifidianana ho an'izay mifaninana io zany na fifidianana inona io na fifidianana inona teto amin'ny firenena eny fa nahatrany amin'ny fifidianana be ny tanàna de nahitana mpanao gazety foana satria ny mpanao gazety zany manana an'izay hoe maizy azy manokan'izay eo amin'ny fiarahana amin'ny fiarahamonina ary ny tena tombo mpanao gazety dia mifanerasera aminy avokoa na sokajin'oloninona na sokajin'oloninona na fari-piainaninona na fiari-piainaninona hatrany amin'ny mantra indrindra akany amin'ny katrami ka hatrany amin'ny ambony indrindra hatrany amin'ny filoha-pirenena tompoko dia mifanerasera hatrany amin'ny mpanao gazety ary zay no hoe mampanandanja nyty raharahany mpanao gazety ity zao moa zany zao ny zavatra iainana dia tsy misy afenina aminareo olo-pirenena mihitsy ny zavatra iainana ao anatin'ny tontolo fanaovan-gazety amin'izao fotoana izao fa tenenina aminareo le izy ary zavatra namafisina teo moa zany de hoe io endrikendriky ny zavatra miseho amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety io no endrikendriky ny fiainam-pirenena eto Madagasikara rehefa tena jerena tsara le izy misy manao forcine ato de misy mijoro amin'ny hoe maizy azy ato dia izay le izy namana faniry efa eto akaiky eto miarabanao faniry hotoizanao ny famakafakana sy ny toyan'ny fandarana zany raharaha ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety aloha namana faniry eny ary de miaraba Rina Rabe Mananjara miaraba ny teknisianina atsika ihany koa zany zay mapita ny sary sy ny feo ety ampiandohana ihany koa de anaovana kokoa ny mpanaraka atsika any Koety tena nangataka mihitsy de anaovantsika kokoa ny ao Frantsa ao marobe ny any La Réunion ny any Montpellier indrindrandrindra ny RMDM diaspora zay manao ny ezaka rehetrarehetra ho fampahombiazana ny tolona iombonana Marseille koa misy teto ny miaraka amin'ny tsika zay aty Madagasikara ny any États-Unis Canada sy ireo toerana rehetra marobe zany hiverenana Comore Djibouti RDC tena misy mahafinaritra be mihitsy ny RDC any satria tena miaino izy arak'izay fotoana rehetra zay andraisany ity miara-manonja ity ampitsahivina kely amintsika aloha zany eo amin'ny lafiny teknika zay fandraisantsika ny MBS fianaratsoa zany dia efa andala mpanamboarana
efa tsy hoela de efa ho vita ho raisitsika mahafinaritra ny MBS fianaratsoa zany fa lafiny arrêt technique efa nientina teto tamin'ny zoma teo ny amin'ny hoe lasibatry ny herinaratra vokarin'ny orinasa Jirama ny fitaovantsika zany ary maromaro reo faritany tratran'izany dia tsy maintsy misy ny fanamboarana nataon'ny teknisianina dia efa ho vita zay ary andraiso matsara itsika reo toerana rehetra andraisantsika ny MBS na io Morondava na Tomasina na Mahajanga na Sambava na Ambanja na Dego Nosy-be Manakara Toliary Fianaratsoa Tsiromandidy marobe de marobe Ambatondrazaka dia anaovana kokoa ho an'izay tsy voatengo teo dia atsika no manampy kely azy eny an-dalana eny zany Atsirabe ao anatin'izany de anaovana kokoa atsika satria miparitaka be ny fandraisantsika ny MBS zany any amin'ireny district sy commune reny satria dia matanjaka ny fiparitahan'ny MBS zany any amin'izany toerana izany ny solombavamboaka iaraka amintsika amin'izao maraina izao fatatsika rehefa latsinay moa zany amin'ny akabeany dia solombavamboaka Jery Andrembolaina sy Alain Ratsimbazafy fa ho amin'ny fandaminana sy ireo adidy amanandraikitra zany dia ny solombavamboaka voafidy tetsy amin'ny district Anambohitra Atrimo sady Kestora fahatelo ny anteny Merapirenena Mahamira Bendrina no iaraka amintsika zany efa ny andriandry azy tsika tamin'ny herinandro kanefa noho ny adidy amanandraikitra zay le hoe tena zarazarainy ny adidy amanandraikitra ny solombavamboaka atsika amin'ny maha solombavamboaka Madagasikara azy ireo sy ny andraikitra eo anivon'ny antoko dia misy ny fandaminana samy hafa ka tafaradalana any inotsika fa zava-dehibe ny fiarahana amin'ny solombavamboaka zany raha ny fanazavana zay hoentina amin'ity androany ity fa saika diniko no kokoa ho an'ny namana eny Ambaravarakazo eny tsy lavitra nambomanariny zany Ambaravarakazo zany de anaovana kokoa amin'ny zoky Tovo zay tena mpanaraka atsika tsy tapaka mihitsy ary mandefa ny firaritso tak zany ny namana ny Manjakandrina any ny any Akazondandy any Ambobao avaratra reo namana marobe any amin'izay toerana rehetra misy azy de anaovana kokoa zany ho an'ny eto tanàna indrindra ny etsy Ambodiny Sotry ny any amin'ny district Navaradrano dia marobe ianareo no nangataka izay zay ny amin'iny ny zava-dehibe teo dia nambara ny namana Prince Ramanatsoavina zany mpanao gazety zay nitondra ny fanazavana mahakasika indrindra ty tontolo ny asa fanaova gazety ty indrindra moa zany ao anatin'izao hoe heritreritra ministera ny serasera sy ny kolontsaina na ny MSK ny hanatanterahana andretrezana ny fifidianana zay Brown ny lavitry ny mpanao gazety amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana Oktobra ho avy izao de mitsoro zany mpanao gazety ary ny fijoroan'ny mpanao gazety dia nananganana ny cellule de crise rehefa misy tranga mafana rehefa misy ny olana sedraina ary rehefa hiresaka amin'izay etika sy déontologie tsy maintsy arovana zay mba tsy hopotika dia misy ny fivondronana tahaka izao ary zay fivondronana zay dia ahafahana mikarika vahaolana ka ny vahaolana dia amin'ny alalan'izay hoe ndao hametraka cellule de crise isika fa tena mandroso any fahampiteny le asa fanaova gazety ary ny fanazavana ny etin'ny Prince Ramanatsoavina teo ny amin'ny filazana ny amin'ny ahoana no fomba nanasisiana n'lay andiny fa 510 bisy tao anatin'lay lalàna mifehan'ny seraseriny zay nahafahany reto ministera reto hametraka Brown ny lavitra 3.90 be zao sy ny mety hoendriky ny fizarana lay karatra sy hanatanterahana any fifidianana zany zay rehetrarehetra zay no nambarany teo ary ny amin'ny hoe tsy ho lavitra iarony zany asin'ny asa fanaova gazety zany sy ny mpanao gazety ty ho lavitra ity rehefa dinihana tany amin'ny fomba namolavolana le code de la communication sy ny hametrahana an'reto ekipa zay hanao fitsinjarana karatra reto sy hanatanteraka fifidianana fa natao ho fitaovana politika zay herovana ny eo anivony zany ministera zany sy niendriky ny fitondrana amin'ny akabeany misy rehefa dinihana ka na iza mpanao gazety zay heverina fa miaina sy mahafantatra n'zany asan'ny asa fanao gazety zany dia mijoro hiaro hatrany zany asa fanao gazety zany satria ambara mandrakariva fa ny asa fanaova gazety ny mpanao gazety de mijanona mandrakariva am'izay tontolo ny asan'izay fa ny fitondrana mandalo tahaka ny enenevon'ny tafika ihany zany tahaka ireo mpiasa mpanjakana zay manana andraiky mpanjakana ihany zany ka
arovan'izay sehatry mampiasa-panjakana azy izay mandalo zany andraikitra rehetrarehetra izany fa mipetraka zany andraikitra rehetrarehetra zany fa ny fitondrana de mandalo. De zay ny mahasaro-piaro ny mpanao gazety hoe ahoana no hanavotana ity serasera ity, ahoana no andaminana azy ity ka mba tena hotohitokisan'ny vahoaka mihitsy amin'ny akabeny mba ahafahana zany mametraka fa tena singa lehibe ao anatin'izany resaka demokrasia sy ny fahalalana zany ny asa tserasera, ny asa fanao gazety sy ny mpanao gazety eo aminy, ary zany no hianarana eny am'ireny sekoly ambaratonga ambony samy hafa ireny. Zany ihany koa no ratovon'ireo mpanao gazety rehetra zay teo aloha zay niady fatratra am'ty asa fanao gazety ity. Fantatsika tsara fa nametraka tantara teto anivon'ny firenena ny resaka asa fanaova gazety, ary zany tantara izany de nanomboka tany amin'ny fotoana zay nisin'ny fanjanahantany ka nasarotra aza ny nisehatra atao anatin'ny asa fanaova gazety dia nitady vaolana reo zoky ray aman-dreny tany aloha tany nisehatra tamin'izany asa izany mba ahafahana zany mampita sy mizara vaovao ho an'ny mpiray tanindrazana. Nanisy ara lay sivana sy le hoe fanidina sy geja nahazo mpanao gazety tany amin'ny republikany fandimintany, indrindra tany amin'ny republika faharoatany dia novany zany taty amin'ny republika fahatelo, ary vokatr' zany ady natao rehetrarehetra izany na ahafahana nanely ny siny radio tsy miankina amin'ny fitondram-panjakana mba tsy ho radio miankina amin'ny fanjakana sy fahita lavitra miankina amin'ny fanjakana ihany no sehatra ahafahana mizara vaovao fa mba anana am'izay fahasamihafany vaovao zaraina zay ny rehetra dia teraka ilay radio feno vahoaka tamin'izany fotoanandro zany, ary nitarika zany am'ireo karazana radio sy fahita lavitra marobe. Ady nataony rehetra ihany koa ny ahafahana manao an'ilay couverture eo am'ireo onjam-peo tsy miankina mba tsy ny onjam-peo pirenena irery ihany no hanatanteraka izany, saingy samy manana an'izay alinina editorial an'izay ny rehetra, ary manaja an'izay fitsipika mifehy ny asa fanao gazety izay zay nahazona an'ilay lalàna taty orina satria ady ihany koa no nahazona zany lalàna ny asa fanao gazety izany, kanefa de misy mini andalana mamotika izany efa aki zany, ary zay firaisakina ny mpanao gazety zay sy ny asarobidi ny asa zay. De zay ny joron'ireo namana mpanao gazety ary nananganana lay cellule de crise isika ka ankahirezana azy ireo ao anatin'izany asa masina izany, ary aterina zany ny antso ho an'ny olo-pirenena rehetra ny mpanao gazety ankehitriny na ny mpanao gazety teo aloha nareo victime an'izany resaka fahalalana sy demokrasia zany ho avy am'izay fotoam-pivavahana amin'ny alarbe eny Analakely amin'ny katedrala izany manomboka ny amin'ny folora maraina raha ny fantatra izany. Zay ny amin'iny fa am'ty maraina ity sika de resaka mihitsy ny lafin'ny demokrasia amin'ny ankapobeny satria demokrasia no madevitra zay nahoraka tamin'ny faran'ny herinandro ary mbola iainantsika am'izao fotoana izao. Iresaka ihany koa tsika ny dia ny filoham-pirenena tany amin'ny faritra Tsimonosy sy ireo lafinjavatra zay nanaova ny fitokanana sy nanaova ny fampanantenana mba ho resahantsika zany am'izao fotoana izao, satria everina fa tsara ihany no anaovana fampatsiahivana sy hiresahana ny andraikitry ny filoha, ny andraiki-panjakana ary ny andraisana ny andrasana ny fitondram-panjakana mihitsy amin'ny akabeny manoloana ny fiainana ny firenena izany. Isika moa dia karazana efa manombolo an'ilay 2023 ny fitondram-panjakana raha tokosaka seriny amin'ny fiainany vahoaka sy ny resaka vidim-piainana, resaka fahasalamana, resaka tsy fandriam-pahalemana ny vahoaka malagasy ny fitondram-panjakana de efa afa ny aza ny lalatsainy de hoe ahoana no mbola ahafahana mifikitra amin'ny fitondrana amin'ny taona 2020 sy 2020 de zany rehetrarehetra izany esantsika voaboasana ao anatin'izao dinika iarahana amin'ny député Mamy Rabendrina izao. Any mato solomavim-baoaka tafaradalina indray tsika de manao ny arabanao elaela sy tafitrotro izy mifitenena an'izay fiteny avy any antsinanana zany tsy tafahoana dia ny trotro somatsara reto indray zany tsika monsieur le député arabaina. Miaraba fanira zafy manatany, miaraba Rina Rabe Mananjara, miaraba ihany koa nareo mpiara-miasa rehetra eto amin'ny MBS ny radio Mada zay iangany zao fandaharana za rehefa fiainantsika andavanandro zao ho atsika miara
misala amin'ny fijerena ny mahasoa ny firenena sy ny vahoaka amin'ny akapobeny fa indrindraindrindra miaraba anareo mpanaraka ny fandarana rehetra naizanaiza misy anareo a ny teknôlôjia no mampifandray atsika ary ty fandaharany ity no mampiona-tsika isan'andro zay mihitsy fanira zafy-manantany a somary tsy teo kely andro maromaro a fa araka volazanao tao hoe sapanana maro a sapanana maro ny asako io misy foana isan'andro a fa zany hoe noho ny fandaminana de mionety foana ihany tsika fampizara vaovao misy ny vaovao ataontsika hoe manana endrika nasionaly misy ny vaovao manana endrika eny anivon'ny faritra misy ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro ny mponina endrika eny anivon'ny distrika misy atsika tsirairay avy eny mety isy fotoana mba iresahana ihany keo ny distrika anambodratrimy manokana fa ny zava-dehibe aloha de afaka manatanteraka an'izany fifampiresahana izany tsika hoy ianao teo hoe demokrasia no anomboantsika azy demokrasia zany a efa fantatsika tsy ampianarina intsony tsy averina intsony fa fantatsika fa anisan'ny fototra iorenina ny repoblika anankiray zany ary raha ohatra ka ny fototra iorenana ny tsy mitombonay tsara de mazava ho azy fa miomana amin'ny firodanan'ny zavatra rehetra entiny iny fototra iny ny tsirairay fanorenana no akako sary anohatra am'izany faniry kanefa sary milaza maneho ny tena endriky ny fanaovana politika amin'ny akapobeny a politika hoentina makany amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka amin'ny akapobeny raha ny resaka demokrasia misy ny théorie misy ny notion misy ny famaritana isan-karazany zay efa niainana nandritry ny taona ampolo taona ny maro a misy ny firenena azo lazaina hoe atao fitaratra nitarika amin'izany resaka demokrasia zany atao amin'izao tontolo zao a amin'ny firenena tsirairay avy misy ny olona atao hoe ny poiran'ny endriky ny demokrasia amin'ny firenena iny ary tsy latsa-danja am'izany tsika eto Madagasikara fa raha ny tantara tsy azo hovaina averiko tsara fa tsy azo hovaina ny tantara mamorona tantara azonao atao fa ny manova tantara tsy fanao zany fa raha ny tantara teto Madagasikara de tato anatin'ny 30 taona farany angambany no tena nanomboka hoe niezaka tsika ametraka an'izany endrika demokrasia ao anatin'ny fiainan'ny repoblika ny Madagasikara izany za tsy niteny hoe tsy nisy taloha tamin'ny andron'ny repoblika faharoa range repoblika demokratika no nolazana azy RDM repoblika demokratika Madagasikara nanomboka tamin'ny taona 577 fa za tsy teny hoe tsy niay tsy nisy le demokrasia tamin'izany fotoana zany taloha le 30 taona lasa fa hoe tena niaina sy tena niatra ary tena nampiarina teto amin'ny firenena ve izany resaka demokrasia zany ary rehefa misy ny olana rehefa misy ny tsy fetezan-javatra de io no anisan'ny andininy irairaina foana amin'ny hira politika zay mandeha rehefa misy ny korotana rehefa misy ny tsy fitovikevitra de io resaka demokrasia io ka lay demokrasia raha ny lafi ny pratika eo amin'ny fiainam-pirenena no hijerevantsika azy de lay fahafahan'ny tsirairay ataoko hoe ny tsirairay mihitsy a fa tsy ny atoko politika fotsiny fa ny fahafahan'ny tsirairay satria anjara andraikitry ny olom-pirenena tsirairay ny miara-mikatsaka zay mahasoa ny firenena zany hoe miara-manao politika fa ilay endrika isehon'ny demokrasia zany a ny tokony hipoitra avy amin'ny alalan'ny fahafahan'ny tsirairay maneho ny heviny amin'ny raharaha-pirenena tsirairay mihitsy ho averiko zay ary maneho ny heviny akalalahana maneho ny heviny tsy misy sakatsakana satria amin'ny alalana zany faneho-kevitra malalaka zany isin'ny adihevitra malalaka isin'ny adihevitra mangarahara ary avy amin'ireo adihevitra sy hevitra aseho isan-karazan'ireo no tokony hanovozany mpitondra fanjakana ny hevitra sahaza rehetra hitondrana ny firenena ka na inona endrika hipoiran'izay hevitra zay
na io koa toraka voninkazo, na io tehaka, na io fa nasoasoana, na io tsikera, na io efa tena ataoko hoe filazana ny zavatra tsy mety rehetrarehetra mandeha, de hoy aho hoe anjara ny mpitondra fanjakana ny manovy zay azo tovozina ao anatin'le zay no mahatonga amin'ny teny foana hoe avy amin'io endriky ny demokrasia io izay misy ny farafakely ny ankolafy anankiroa dia izay ankolafy politika mitantana amin'ny firenena vokatry ny fifidianana zay nisy sy ny ankolafy politika tsy eo anivon'ny fitantanana amin'ny firenena ka maka ny toeran'ny mpanohitra. Zany hoe natao fitaovana nomena amin'ny mpitondra fanjakana hanatsarany diany ny fisian'io demokrasia tena izy io, zany hoe ny fisian'ny fanoherana. De maninona tsika faniriny am'izao fotoana zao mbola zay foana ny resaka io demokrasia io, tsy mbola nisy afa-po ny amin'ny fisian'io fampiarana an'io demokrasia io raha ny fanaovana politika teto Madagasikara. Tsotra ny valiny, nandeha dingana maromaro tsika tao anatin'izay 10 taona maromaro nanomboka tany amin'ny taona 577 zay nisy dingana maro ny lalovana, nisy sedra be dehibe tsy maintsy natrehany ary nisy zavatra nitrangana ka nalesona tamin'izany tantara tsy azo ovaina izany. Niezaka tsika nitazana ireo ataoko lazaiko teo hoe firenena natao fitaratra amin'ny fampiarana ny demokrasia amin'ny fisin'ny fahamarina toerana ara-politika vokatry io demokrasia io. Taty aoriana mandingana lavitra be nanapa-kevitra ny mpisehatra ara-politika teto Madagasikara hoe andao amin'izay ary apetraka amin'ny fomba manaraka lalàna ny endriky ity demokrasia ity. Manaraka lalàna zany hoe manomboka any amin'ny lalàna fototra mifeny repoblika ny Madagasikara, manomboka any amin'ny lalam-panorenana nefa nametrahana an'le izy ny mpisehatra politika rehetrarehetra ary tao any anatin'ny lalam-panorenana zany nisy fandraisana anjara ny olom-pirenena tsirairay tamin'ny alalan'ny fitsapana ny hevitry ireo vahoaka reo, fitsapana ny hevitry ny ireo olom-pirenena tsirairay avy reo ny amin'ny fomba hoe hitantanana ny firenena atao hoe mety sa tsy mety io lalàna fototra narafitra io. Ao anatin'ny lalàna fototra lalam-panorenana iainan'ny firenena amin'izao fotoana izao no nametrahana ao amin'ny 420 ao nametrahana ny eo fototra ny demokrasia eto Madagasikara io. Zava-baovao teto Madagasikara zany tamin'izany fotoana izany ary miainga avy amin'izay no tokony hipetrahana zany hatramin'izao fa mandraka ity ny androany lasa mbola miteraka adihevitra sy lasa resaka manidina fotsiny le izy. Inona no antony? De satria tsy mbola afaka amin'ireo mpisehatra politika indrindra zava-misy ainantsika amin'izao fotoana izao tsy afaka amin'ny fitondrana mpitondra amin'izao fotoana izao ny mahazaka ny fisian'ny tena demokrasia. Tsy zakany mpitondra amin'izao fotoana izao ny fisian'ny tena mpanohitra hanaraka ny lalàna satria rehefa manaraka ny lalàna zay napetraka io zay izy ihany nametraka azy, rehefa manaraka an'io de manana hery ara-dalàna sy legitima sy legal anankiray ny fanoherana ary io hery io zay le ataoko hoe raha tokony ho fitaovana hoentin'ny mpitondra fanjakana anitsy ny diany de lasa hiverino antsy be ohatrany hoe anapaka ny tendany raha ohatra ka ampiasaina kanefa nitanjona fototra tao anatin'izany fametrahana zany rafitra izany zay tsy Madagasikara rery de ny mba hahafahana manana fitaovana hoentina miaramiasa daholo ny akolafika rehetrarehetra amina endrika anankiray na ao anatiny na ivelan'ny fitondram-panjakana de misy asa azo ampiarahana hoentina manatsara ny raharam-pirenena. De amin'izao fotoana izao atsika efa niry mbola adihevitra ny amin'izay foana ihany no mitranga ny raha tsika nahalala mamerina kely ilay lalàna 240 aotra 3 izay napetraka hisahana ny sata amin'ny fe ny antoko-panohitra eto Madagasikara voarafitra tsara ary miainga sy mifototra avy amin'ilay 520
ao amin'ny lalam-panorenana zay iainantsika amin'izao fotoana izao fa inona zavatra mitranga efa tamin'ny taona 1 zany lalàna zany nipetraka fa nimpitondra ny fandimby taoriny zay fotoana zay de aloha de tsorona mihitsy fa natahotra nampiasan'io lalàna io nampiatran'io lalàna io matoa io tsy nampiarina de tahotra ny ampiasana azy ary nympitondra fanjakana amin'izao fotoana izao de tsy afabela amin'izany fa matahotra ny fampiasana an'io lalàna satampanohitra io ary adikako mivantana hoe tahotra ny fisian'ny tena demokrasia eto Madagasikara mibetsaka satria raha ohatra ny dinga ny fanaovan-dalàna amin'ny akapobe ny resahana tokony hoe tafapetraka ary nakatoavin'ny anteny miera rehetra ny rotonta zany io lalàna io tamin'izany fotoana zany de nididy fampiarana sisany nandrasana fa na ny fitondram-panjakana teo aloha na ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao taoriny 2024 tsy misy sa alao apetrako mihitsy zay tsy misy sa tsy nanana fahasahiana hiatrika an'izany tena endriky ny demokrasia zany ka tsy nametraka an'ilay didy mpanjakana fampiarana ary rehefa tsy mipetraka iny de tsisy azo atao na ampiarana io lalàna io ary ny loza de rehefa tonga ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao de nanova ny votoatin'ilay lalàna zay natao tamin'ny 2024 na be resaka be fa tonga ny taona 2024 rehefa nandray ny fitondram-panjakana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao de nametraka tolo-dalàna atao tamina endrika tolo-dalàna hoentina nanova ataoko hoe ny votoatin'ny hevitra voalazan'io lalàna 2024 aotra 3 mihitsy ny votoatiny mihitsy ho de zay no natonga nay nyteny foana tamin'izany fotoana zany hoe hatramin'izao zay mbola miteny hoe tsy mahaova an'ilay lalàna 2024 aotra 3 mihitsy ilay tolo-dalàna laharana aotra 2 zay efa nivadika lalàna 2 aotra enina tsy miresaka amendement mihitsy na hoe fanamboarana an'ilay lalàna fa ny foto-kevitra ijoroan'ilay nametrahana ny endriky ny fanoherana teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 mihitsy no niova tanteraka hanika lasa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana itsony ilay lalàna fa 2 aotra enina izay mandraky tia koa ny andro any mbola tsy mivoaka ny didim-panjakana fampiarana azy de mbola veriko le teniko teo mbola misy tahotra mbola tsy ampy fahasahiana amin'ny lafiny anankiray samy mahatsapy samy nahititsika na fitsarana avy momba ny lalam-panorenana aza rehefa namoaka ny fanapahana ny amin'ny hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana sa tsy io lalàna intolo-dalàna lasa lalàna fa 2 aotra enina iny de nilaza mihitsy hoe azo ampiarina io raha ohatra ovaina reto andininy vitsivitsy maromaro reto zany hoe nametraka reserve zay moa ny fomba filaza azy tamin'izany fotoana zany natonga antsika ny ady hevitra hoe inona moa ny idiran'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana amin'ny fomba fandrafetana an'le lalàna inona aiza ny andraikitra fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ao anatin'ny dinga ny fanaovan-dalàna na hoana ny lasa tao manolo-kevitra ny anteny miera indray lalam-panorenana fa tsy mitsara fotsiny hoe mamoaka didim-pitsarana hoe fanaraka amin'ny lalam-panorenana io sa tsy mifanaraka zay no nandrasana fa mandraky tia ny androany tsy hitatsika hoe aiza ilay tena version définitive an'ilay lalàna izay novaina tao anatin'ny bontolo sy ny teryvaimanta de mino sika faniry fa mety zany anton'izany mahatonga hatramin'izao mbola tsy mampivoaka lay didim-panjakana fampiarana an'ilay lalàna zay lazaina fa navoaka tsika de hatramin'izao mbola tsy resy lahatra hoe manaraka ny lalam-panorenana io amintsika anticonstitutionnel iny fiatsika natao iny fa lay lalàna 2 aotra 3 iny ihany no mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ary tokony ampiarina ary eto Madagasikara zay mahatonga atsika mbola miantso hatramin'izao de ny mbola tsy mivoaka
ilay re anankiray vaovao hoe mididy fampiaranan'io no tokony atao a ampiarana ny tena demokrasia eto Madagasikara. De inona no mitranga? Misy mifanoherana legitime eto Madagasikara am'izao fotoana zao, mitsangana tsara miasa ary manao ny anjara tandrify azy amin'ny fanehoan-kevitra sy mifandefasana soso-kevitra sy ny tsikera tokony hitondra fanatsarana. Ny fanoherana ary tsika ao anatin'izany tia fandaharana zay ataontsika ity, ny asa ataontsika andavanandro de tafiditra ao anatin'izay zavatra zay, kanefa tsy mbola misy ny lalàna izay tena fototra ahafahana manatanteraka ny asa. Hany ka tsy fantatra tsony iza no mifandray amin'izy, ary lasa zary entiny ny fitondram-panjakana anaovana fanahinina hanakonana ilay tena endrika tena izy ny fanoherana eto Madagasikara, ka zay tia ny fampiresahana rehefa avy eo. De eo tsika mbola mipetraka le fanontaniana faniry mandraky ny androany hoe aiza ho aiza ary le demokrasia eto Madagasikara. Raha ohatra ka raisitsika hoe mpanao politika zay mitondra fanjakana am'izao fotoana zao ny tompon'io nametraka an'io lalam-panorenana iainantsika am'izao fotoana zao sy ny lalàna misy ny satany ny mpanohitra am'izao fotoana zao, nahoana ny mbola tsy sa mamoaka ny didy fampiarana mandraky ny androany a efa mihoatry ny atsasany ny fiampitoana fiasana am'izao fotoana izao. De hoy tsika hoe hitatsika hoe tsy mahagaga raha ohatra ka tsy mandeha am'izay aleha ny fiainam-pirenena, mbola vo lalàna anankiray zany, mbola vo foto-kevitra anankiray zany, mbola vo ny resaka demokrasia fotsiny zany. Fa ny zavatra hafa izay tena mitondra ny fiainan'ny vahoaka amin'ny akapobe nefa resahantsika isan'andro eto, ary mbola ho averintsika eto foana ihany, fa mipitra foana zay endrika letrezana zay. Ka zay no ampidirako kely le adihevitrintsika androany faniry anokafantsika azy anehoantsika amin'ny vahoaka hoe fa inona marina ny ao ambadika io famakafakana no ataontsika ary filazana ny zava-misy marina. Ny lalàna de tsara ho fantatsika rehetra zany fa lalàna fototra iorenan'ny republika de ny atao hoe lalam-panorenana. Miainga avy amin'ny lalam-panorenana ny fandrafetana lalàna zay mifanaraka amin'ny zavatra ambarany lalam-panorenana. Ka raha miresaka zany tsika lalàna mifehm-panohatra lay 1.24 ty re tsipika 3.20 resan'ny député Mambrabelindrina teo na 2011-013 mifehin'ny fanoherana sy ny antoko-panohitra eto Madagasikara de mazava be ny dikan'izay fa lalàna mifanaraka amin'ny lalam-panorenana zany. Ny akoatran'izay zany dia tsy fatatsika ny le non avenu izy ny fitenena zay kotytsika ohatrany tsy misy satria ny foroporonina na amboamboarina, satria lalàna mapetipety ny fitondram-panjakana fa tsy lalàna mapety ny endriky ny lalàna fototra amin'ny akabeny fanaraka ny lalam-panorenana sy ny ekeny rehetra nadafetana azy tamin'ny taona 2012 ane no lany lay lalam-panorenana nakara-pokotany zay antsanganany repoblika faefatra. Heritaona taorinan'izay 2012 no nanatanterahana ty lalàna mifehin'ny fanoherana ity. Zay zany anisan'ny singa lehibe ny demokrasia sy ny fahalalahana eto Madagasikara satria nitolomany rehetra izany hoe apetrao araky ny tokony ho izy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. De maro be ny ao anatin'izany, ny ao anatin'izany fomba fanehoana hevitra na any amin'ny aina manjerim-panjakana na andalam-be na any amin'ny toerana manokana voatondro izany kianjan'ny demokrasia na eny anivo ny anteny meram-pirenena na misehatra aiza na misehatra aiza. Fa ny lalàna no mametra sy mitandro izany ny amin'ny fahafahany rehetra hanam-baovao sy hananjo hahafantatra vaovao accès à l'information zany. De ny lalàna ihany koa mametraka amin'izay fomba fiasan'ny antoko politika zay satria misy lalàna mifehin'ny antoko politika, misy lalàna mifehin'ny mpanohitra. Asa nataony zany nandritry ny vanim-potoana fandimby teto anivo ny firenena. Ary zao fitondram-panjakana zao niady an'izany satria ny averin'izy ireo rehefa nanongana ny fitondrana teo aloha tamin'ny 2012 de hoe tsisy demokrasia eto Madagasikara, tsisy fahalalahana eto Madagasikara, ndao amboarina zany. Fa rehefa namboarina indray le izy de izy matahotra sy tsy mampiatra azy am'izao fotoana zao. Ka na manokatra varavarakely zany fitondram-panjakana hoe ndao hanokatra varavarakely amina ady hevitra amina hainao manjery-panjakana dia signa kely fotsiny zany, mbola tsy lasa lavitra.
tara raha ny fanatanterahany izany raha ny heritreritra n'izany tena hoe anao demokrasia sy fahalalana toloman'izy ireo vao teo a ny mpanao-gazety vahintsika no teny an'le hoe nisy tolona nataon'ny MLE ahafahana manao zay fahafahana zay nisy tolona ny tanterahana tany am'sivy am'roa arivo tany ahafahana mikariko an'izay fahafahana zay eo zareo anatin'ny fitondrana am'izao fotoana zao very le fahafahana ary tena nalevony zareo marina le fahafahana tsy ny fitondrana teo aloha nandevina azy tamin'ny alalan'ny vatapaty fa ry zareo am'izao fotoana zao nandevina azy ka raha manokatra adevitra izy dia singa kely fotsiny zany singa kely fotsiny zany sarotsarina demokrasia zany sarotsary fahalalana zany fa le fahalalana akabe nyresany député membre Bendrina teo ny am'le hoe avereno amin'ny laoniny rappel à l'ordre mihitsy zany resantsika izany ny aso ny fanoheriny eto Madagasikara ary efa nisy lalàna zay tokony amoahana décret d'application na didy fampiarana fotsiny lay 2011 013 teo fa namorona lalàna vaovao ndray le 2021 006 ny fitondram-panjakana satria matahotra n'lay mpanohitra hiasa ao anatin'le 2011 013 izy neo de mazava satria mifanaraka ny lalam-pandroenana ny entsiky ny fananganana an'lay filohampanohitra sy ny antoko-panohitra de iny le nakatoavina sy ny resahan'ny RMDM sy ny joron'ny RMDM izy ary zany ny mahasarotiny ny RMDM ny hitandrovana am'izay asan'ny fanoherana sy ny tsangana amin'ny fomba fanoherana eto Madagasikara izay fa mbola maro be ny demokrasia mpotehany ty fitondram-panjakana ty sy ny fahalalahana mpotehany ty fitondram-panjakana ty raha eo anatin'izany tena tadiavitsika ary karoantsika miarakarivany hoe avereno ao anatin'lay mandeha amin'ny alalan'ny satelita ny MBS mba hahafahan'ny olona mandray amin'ny canal sat amin'ny parabola amin'ny Star Times ny fandarina zay vokaritsika satria izany koa namboarany lalam-pandrenana ny accès à l'information fa tsy ny haina manjery mpanjakana sy ny mpanaraka amin'ny fanjakana ihany fa mila maraka vaovao ihany koa avy teny ivon'ny fanoherana ny vahoaka amin'ny akapobeny raha izay fa faharoa anatin'izay de ny fahafahana maneho hevitra ankahalalana ary zay moa ny olana lehibe teo ny amin'ny hoe rehefa tsy teo zareo de nitokana nikanjany demokrasia mba hahafahany midina an-dalambe fa rehefa tonga teo zareo nakatony le kianjany demokrasia ary nataony parka botanika ny antony matahotra izy ireo amin'ny alalan'ny etsy-bahoaka de zay le tenentsika hoe avereno le kianjany demokrasia aleo alalaka amin'ny faneho-kevitra tahaka n'ireny natao zareo zay ny heveriny zareo fa hoe mety ny fahafahana midina sy mitondra vahoaka teo amin'ny kianjany 13 May tamin'ny 7 zay tamin'ny alalina le kianjany demokrasia teo Ambojatovo no satarany izy ireo an'izany de niainga teo Ambojatovo ihany koa izy ireo tamin'ny 20 nidina anakeny ny kianjany 13 May ary nitondra sainam-pirenena fa maninona tsy azo mmpanohatra atao zany am'izao fotoana zao nefa zay niendriky ny demokrasia sy ny fahalalana nitarohany reto olona zay mitondra fanjakana ireto faharoa zany resantsika zany ary aleo alalaka ny fidinany mpanohatra maneho hevitra fa tsy asiana emo raiga any am'izay toerana rehetra andeha mpanohatra ohatra ny tany Antsirabe farany teo zay anisany endriky ny demokrasia sy ny fahalalana daholo zany mpanohatra ny tsy mitondra fitaovam-piadiana rehefa maneho hevitra taratasy kely ny eny an-tanany naovana note na mémoire de micro de stylo anoratana zay ny an'ny mpanohatra nahafahany maneho hevitra saingy zao tsy mena mpanohatra zany ka raha tea metraka an'izay demokrasia sy ny fahalalahana zay ny fitondram-panjakana dia tsy lay varavarankely sokafana amin'ny alalan'ny hoe adevitra kory ny zavatra tena lehibe singa kely zany veritsika fa tsy hany problème fa hoy tsika hoe le tena singa famaritana fahalalana sy ny demokrasia zo any fanoherina sy zo any vahoaka omeo azy am'izao fotoana zao faharoa zay fahatelo ao anatin'izany adevitra resantsika izany de ny fahafahany filohan'ny mpanohatra sy ny filohan'ny RMDM filohan'ny antokotiko Madagasikara mivezivezy am'izay toerana handehanana ato anatin'ny tany Repoblika Madagasikara ka tsy tokony isy tsony ny sakatsakana tsy tokony isy tsony ny fisavana ary tsy tokony isy mpitandro ny filaminana hiambina manoloana ny tranony satria raha mbola misy zany de mbola manitsaka an'izay fahafahana fahalalana demokrasia zay
fahatelo zay fa efatra resantsika ao anatin'izany adevitry ny fahalalana demokrasia zany de zao raha mbola misy ihany ko ny fanagadrana tsaradrarina no ny endrika politika mendrika fanapotehana olona ary mendrika famonon'olona akolaka de izy tsika hoe mbola tsy zany ny fahafahana tompoko fatatsika zany misy nge zany amin'ny raha mbola rajona amin'ny any endrehana n'izany mpandraraha zany amin'ny filazana fa manana raharaha amin'ny alalana fausse déclaration raharaha raketra zany olo zany nefa firifiry zay nresantsika teto hoe manana olana raketra tahaka ny resaka orinasa zay misehatra ao anatina resaka fifandraisan-davitra 91 milliards d'ariary ny tsy voaloha etra hita ny commission d'enquête parlementaire fa mitazapotsy ny fanjakana ary tsisy azo mena am'izany fa raha mpandraraha malagasy de anaovana tsonja aingana ary zany mahazo any aa zany mahazo any orinasa tico am'izao fotoana izao raha be rija resaka cybercriminalité raha rolimercia resaka alakobikasitikatare arapolitika no miantra aminy raha be ary nirina marselin fa ny okevitra ny amin'ny hoe tokony ampiasan'ny fahefana voaresaky ny lalam-pandrenona ny vahoaka de fahafahany vahoaka mijoro sy manao hevitra ambarany article 5 ny constitution zany ka inona ny be ary nirina marselin zany fonjaina tsy fidina izy ny mpianatra zay manao hevitra am'izao fotoana zao reo lanceur d'alerte rehetra anaty facebook enjehana rahonana kadraina zany ny endriky ny demokrasia sy ny fahalana sy ny fahafahana raha mbola tsy manao an'izany ny fitondram-panjakana de aza mieritreritra hoe tena manana an'izay hoe demokraty izay tsy demokraty zany fahadimy zany fa efatra fahadimy resantsika de hoe ny fandrafetana fandarana ao anatin'ny onjam-piampirenena io na RNM na TVM de mazava fa tokony hanana ny plazy ao anatin'izany ny mpanohitra équilibré tsara am'izay fotoan'izay fahafahany vaoaka mandray an'lay vaovao ka mety ity ohatra amin'ny vaovao mpanjakana satria reto mpitondra fanjakana reto dia nitolona ho an'izay fahafahana maneho hevitra zay fahafahana mahazo vaovao zay ary zany raha teo isika ny ambaran'ny lalam-pandrenana de mba afaka mandray izany ny vahoaka amin'ny akabeany ka raha misy fandarana ao de azo mpanohatra atao tsara maneho hevitra anatin'izany fandarana zany sombony kely lay hitatsika tamin'ny faran'ny herinandro teo fa mbola misy fandarana marobe tahako ny hoe savaravina misy sarina karina ao misy fandarana lazo amin'ny marina ao misy tsy ho tompotra amin'miona ao tsy fandarina natao erovatena mpitondra fanjakana fotsiny zany fa tokony hosokafana ho an'ny fanoherina amin'ny akabeany satria samy mieritreritra fampandrosoana daholo angely na ny fitondram-panjakana na ny mpanohatra ary samy tokony izoirany zany lalàna hanana fahafahana sy fahalalana sy ny demokrasia zany ary ny couverture ny vaovao maninona tsy hoe avoaka amin'ny TVM sy ny RNM ny vaovao amin'ny mpanohatra zany fahafahana sy fahalalana sy demokrasia tadiavitsika raha nandeha tamin'ny morondava zay mbola alefantsika eo rehefa aveo ohatra ny RMDM de tokony mba ho alefo zany hoe ty nietsika nataon'ny mpanohatra tany morondava zay ngeny nandehanana tamin'ny 73 député nankeny RTM manosy hoe avoka ny vaovao anay e zay le nitolomanareo am'izao fotoana zao tam'izany fotoanandro zany fa maninona tsy ampiarinareo rehefa azonareo le fahefana ka raha mandefa vaovao nareo hoe tia ny vaovao tany Atsimonosy nanomboka taty Ambovombe nandalo tamin'ny Betroka nandalo tany Amboasary tonga tamin'ny Faradofay de mba alefasy ny vaovao mpanohatra teo Morondava zany ny endriky ny demokrasia zany aleo anana couverture amin'ny mpanohitra ao anatin'ny vaovao ny RNM mas TVM io fa tsy sarisarina demokrasia varavarakely mitanilanila amina kopakilana ny mody aseho anareo de te hitenareo bravo félicitation na vita amin'ny fitondram-panjakana nareo ary mamotika an'le demokrasia sy ny fahalalana sy fahafahana ary nanala baraka amin'ny Madagasikara am'izao tontolo zao fadimy zany resantsika zany fa mbola resantsika ao anatin'izao adevitra rehetrarehetra izao le nyresany député membre Bendrina teo hivereno io resaka lalàna mife ny antoko-panohatra eto Madagasikara io de mbola sy tafavoaka le décret d'application anty 2021 006 ty de avoay le 2011 013 zany no mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana
na de efa nicautionné-ny ACCR lay fantsahana lalam-pandroena tamin'ity 2021 ty satria tsy misy an'izany extra parlementaire zany ao ary na ny opposition parlementaire ary misy safidy mazava ambarany lalam-pandroenana miresaka nylay fananganana ny fanoherana sy ny antoko-panohatra eto Madagasikara. Fa ity moa zany raha ohatra ka andehitrezana no hanovanareo azy dia anao saritsarina mpanohatra eo anivon'ny Assemblée nationale voalohany sady manitsaka lalam-pandroenana, faharoa mamita tena ihany ianareo satria ianareo no hitomany amin'io lalàna io rehefa tsy hitondra fanjakana satria tsy mbola nisy mafy be zany teto ambonin'ny tany amin'ny pratika politika atao io efa niainany rehetra io fa nenjera daholo zay tonga teo tompoko lasy tompoko vavy de miverina ety anivon'ny vahoaka, miverina ety anivon'ny mpanohatra na mitady fika hafahana manao exilé politika. Zay le raha ary zay le ratsy be. De zany ny apetratsika am'izao fotoana zao hoe apetrao amin'ny lalana mazava tsara zay lalan'izay. Ary aza manao démocratie à deux vitesses ka hafa ny lazain'ny vava ary hafa ny nataon'ny tanana. Milazanareo fa nareo nefa mahay démocratie miezaka mame fahalalana sisisa fa aty ambadika de idina ny MPS anaovana tsonjay reo orinasa tserasera zay mandefa ny MPS amin'ny satellite. Ary samborina amin'ny mpitolona zay manao hevitra miampy an'ireo fanaovana ampimamba ny orinasa tserasera-panjakana ary vao hitantsika io ny resaka OGM na ordre des journalistes de Madagascar zany. Izay no resahantsika amin'le hoe aza anaovana saritsarina démocratie, saritsary-pahalalana, saritsary-pahafahana neto Madagasikara. Satria tsy mipanohatra rery mila an'izany fa na ianareo mpitondram-panjakana ihany koa mba hahafahana hoy député membre Benirina teo manitsy ny dia sy manamboatra ny lalana eny an-dalana rehetrarehetra any. Ary zay le ady lehibe ataony eo anivo ny fanoherana. Ka raha ohatra zany misy zavatra mandeha tsikelikely any député membre Benirina de isika hoe tsisy zavatra tongatonga ho azy zany amin'ny politika, tsisy zavatra mandehandeha foana zany amin'ny politika fa tsika de mbola mametraka mazava ny amin'ny hoe manana fitariana mazava ny endriky ny fanoherana eto Madagasikara, manana lalàna mazava ny endriky ny fanoherana eto Madagasikara. De zay no apetratsika mandrakariva apetrao araky ny tokony hoy zany mpitondra fanjakana. Fa na bricolé iny ao nareo taka le fomba fiasanareo tamin'ny teteza mity hoe vakina ny antokotiko Madagasikara de angalana olona kely tao anatin'ny antokotiko Madagasikara sy mpanohana président Marc Ravalomanina tao anatin'ny gouvernement de verina fandroa, verina fantelo de angalana olona kely ary bricolage samihafa tsy mitondra anakay zany fa mbola verina tao anatin'ny fiara mitatana ihany ny faranareo fa tsy naomby le fika nantitra zay zany ahitsitsika araky ny tokony izy député membre Benirina. Mizara tokony tsy maintsy apetraka ao an-tsaina ao amin'io resaka pratika politika zay iainana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao io de hoe mitondra makaiza moa izany pratika izany. Fantatsika tsara fa miaina ao anatina sikla ny zavatra atao rehetrarehetra. Faniry teo ny laza hoe mbola ho avy ny fotoana hitomany ianareo rehefa tsy eo amin'ny fitondrana intsony satria tsy misy mpitondra mahatazona fahefana mandrakizay zany amin'ny fanaovana politika. Rehefa miomana ianao anao politika mila manana foto-kevitra anankiray mila mampiatra n'iny foto-kevitra iny amin'ny alalan'ny antoko politika zay misy ianao ary mba hahafahanao mampiatra an'iny de mila maka ny fahefana ara-pomba demokratika ny resaka eto. Rehefa mahazo fahefana ianao mila mahay mitazona fahefana. Fanatinana tsy tiana mila mahay miomana miala amin'ny fahefana na rahoviana na roviana. De zay le hoe sikily zay zavatra zay ka ho avy zay fotoana zay ary efa nitrangy zay nge efa niainatsika zay satria matoa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao tsy sa mampiatra nyty lalàna 240 aotra 3 ity izay napetra ny foiny izy niomana ho mpanohitra samy nahalalitsika teteza mita tamin'izany fotoana zany ary efa matoa efa niomana aka ny toeran'ny fanoherana de efa tsy natoko tena sahady tamin'izany fotoana zany
ny am'izay mety ho valona fifidianana ho avy tao arinan'io fa matoa tsy sanampiatra n'io lalàna io ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao rehefa tena nahazo ny fahefana ao anatina endrika republika anankiray de efa satria efa niodina le tantara ary zay zavatra zay ilay nylazay mifaniry teo hoe hitomany ianareo rehefa tonga ny fotoana ka tsy eo amin'ny fitantanana ny firenena intsony fa aka ny toeran'ny mpanohitra amin'n'io endrika lalàna zay nanaovana bontolo nanaovana herisetra nanaovana tikano tsy tikano ny fanovana azy io de mipetraka tsika hoe inona zany ny tanjona iverina amin'ny fomba fiainana taloha ve talohan'ny nametrahana n'io lalàna mifeny fanoerana lalàna mifeny resaka demokrasia amin'ny akapobeny io inona nisy ny ainatsika teto Madagasikara mirona makany amin'ny fitorahana voninkazo mirona makany amin'ny fisolelahana tamin'ny mpitondra fanjakana daholo ny akamaroan'ny mpanao politika tamin'izany fotoana zany fa rehefa misy ny tsy fahafahapo na de amin'ny zavatra bitika toy n'iny ary de eo am'izay a no milaza ho mpanohitra ary mamoaka fitenenana sy manao fietsika tsy mifanaraka amin'ny an'ny mpitondra fanjakana tsony fa inona no mitranga satria tsy nisy lay rafitra tsy nisy lay lalana fiazy any amoron-dalana any amin'ny trottoir any anaty arabe anina nehoana le fanoerana izay ve ny tiatsika iverina raha izay ny tiatsika iverina de samy miomantsika satria ilay lalàna nataotsika ifehan'lay endrika fanehoan-kevitra ao anatin'ny ara-dalàna de hovaina am'izay mapetipety ny ankolafa mitondra firenena fa rehefa tsy zay mbola tsy misy ny lalàna tena mife am'izao satria tsy misy didim-panjakana fa mpiarana na de kely azy na le lalàna tamin'ny raiky amby folo sy roa arivo na le lalàna vaovao tamin'ity taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity ny dikan'izany iverina am'le fomba fiasa taloha ve fa eo na tiatsika na tsy tiatsika io mifanehoan-kevitra tsy maintsy misy am'izay endrika mapety azy tsy afaky ny angina ny olom-pirenena tsy afaky ny angina ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana fa tsy maintsy milaza ny hevina izy anokafana zay adevitra zay ho tompontsoan'ny raharaha-pirenena fa rehefa tsy misokatra araka ny fomba ara-dalàna zay de hoy aho hoe miverina eny amin'ny trottoir ary zay le ndresahana teto foana ilana n'lay espace civique kianjany demokrasia hoy fa niry razafy manantany teo nampatsiahany tantara nisy tantara tsy azo ovana izay zavatra zay a napetraka ho balizy napetraka ho arofanina amin'ny fanaovana politika fa sanatria ve rehefa tsy tiatsika nisiny balizy iverina amin'ny fomba mamoehitra zay efa nirahana nanaiky ve fa tsy araka ny tokony ho izy de ao anatin'izay cycle zay ihany koa fa niry razafy manantany ilay ataotsika foana hoe cycle électoral resam-pifidianana indray ny resaka eto satria fatatsika tsara fa ny fifidianana no anisan'ny fototry ny endrika demokratika amin'ny firenena anankiray tato anatin'ny ray volantsika fa niry fahatelony amin'ny androany angamba farafakeliny no nyresaka an'ity fiverenany cycle électoral manaraka ity amin'ny alalan'ny fahataperan'ny fitaom-piasan'ny mpikambana amin'ny vomiera mahaleo tena zay misahana ny fifidianana averimberitsika foana ty resaka ty satria tsy te hanan-dratsy itsony sika satria te hanana endrika demokrasia fototry ny demokrasia izay tsy mampisy olana eto amin'ny firenena itsonysika dieny mbola ao anatin'ny fempotona mbola sahazan'ilay fanavaozana araka ny tokony ho isytsika de tsy mitsahatra tsika miantsoantso eto faniry ny aminy hoe ndao iarahana mijery io fa tonga ny fotoana ary maromaro ny antony mahatonga atsika manao an'izany antso zany fa tsy sanatria tapitra ty volana ity satria ny tokony ho fatatsika de amin'ny faran'ity volana oktobra ity no tokony ho tapitra ny fempotona iasan'ireo amin'ny vaomiera mahaleo tena misahana fifidianana na ny seni ireo fatatsika tsara vo ny fifampiresahana tamin'ny vahiny ny fandarana miara-manonja teo mpanao gazety fatatsika tsara fa ireo manana solo tena rehetra ao anatin'io vaomiera mahaleo teny io de fa samy miomana inona nefa no antony mahatonga atsika hoe mila avaozina mihitsy ny andiny-dalàna rehetra na lay atao hoe cadre juridika rehetra izay mifehan'io
fifidianana io a zay fototry ny demokrasia fa nirazafy manatany mila avaozona tanteraka hatreto a de ny lalàna 5 aotra roapolo tamin'ny fahasivy volana oktobra 5 no mife ny fananganana an'io seni aperinasa mamarana mandah io ary ny didimpanjakanana mpiarana an'io lalàna io de navoaka ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany ny apitsony io zany hoe mitondra ny laharana va 5 efatra tamin'ny 20 volana oktobra 5 ny aina n'le izy zany tsika tao anatin'ilay 9 taona farana satria 9 taona ny mandat iasan'ny mpikambana ao anatin'ny seni 9 taona zany ilay sikla anankiray isaky ny 9 taona zany ny tokony anavaozana ny fitondram-panjakana eto Madagasikara zay amin'ny alalan'ny fifidianana zay manana io ny tena fototry ny demokrasia eo amin'ny raharam-pirenena ny zavatra nanana zay 9 taona zay zany tsika nafahana nandinika ny traikefa namakafaka ny zava-misy ary manana an'izao fotoana faraparana zao sika alohan'ny tena fahataperany mandat hitsinjovana ny fanavaozana an'io mba hananatsika fomba fijery vaovao ary anatsarana an'izany zavatra ny tanjona ao anatin'ny fananganana ny seni iny raha vakitsika tsara ny exposé des motifs amin'io lalàna 5 aotra roapolo io dia ny ananana fifidianana zay tafavity tanterahana ao anatin'ny mangarahara azo itokiana ary eken'ny rehetra zay ny tanjona fefa naverimberitsika teto fa nirisirina fa tao anatin'izay vanim-potoana 5 taona sy 9 taona faran'izay na de nisy aza ny atao hoe fanekena tsy sazoka noho ny fitsinjovana ny filaminam-bahoaka aniny valim-pifidianana farany teo reny a mandraky tia ny androany a ny tsy fahamarina toerana fitondram-panjakana zay iainantsika am'izao fotoana zao de mbola vokatry ny tsy fetezana sy ny tsy fisian'ny fitoniana tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana farany teo ka ny traikefa hitatsika de zao ireo mpikambana 5 ao anatin'ny vaomiera mahaleo tena zay misahana fifidianana io a ngamba averiko kely le izy faniry mba ho tsarony rehetrarehetra manana solotena raha eo ny fiadidinan'ny repoblika na ataoko hoe ny filohan'ny repoblika satria izy ny manendry raha arak'ilay didim-panjakana filohan'ny repoblika mihitsy manana solotena raha eo manana mifidy solotena raha eo ny anteny miera-dolona mifidy solotena raha eo ny anteny miera-pirenena mifidy solotena raha eo ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana manana solotena raha eo ny fitsarana tampony manana solotena raha eo ny olafitry ny mpisolo vava manana solotena raha eo ny olafitry ny mpanao gazety zay vao nyresantsika teo ary manana solotena roa ny firaisamonim-pirenena ny société civile mitsangana ara-dalàna ary miasa manao ny ino ty izy fanaraha-maso ny fifidianana ireo le olona 5 inona zava-misy ny ainatsika tao am'izay tao anatin'izay fotoana izay voalohany indrindra aloha manaitra amin'ny maso voalohany satria ny lalàna misy am'izao fotoana izao de mbola mametraka ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana ho mpitsara ny disadisa mpifidianana amin'ny akapobeny afa-tsy ny fifidianana communaly kanefa ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana mpikambana ao anatin'ny seni ny reflexatsika voalohany de milaza hoe ahoana moa zany sady mpitsara ve zany ny tsaraina ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ao anatin'io sady manao ny asa anjara asan'ny seni mifeny manomana ny fifidianana mifeny fahatanterahany fifidianana manangona ny voka-pifidianana mamoaka ny voka-pifidianana vonjomaika manana anjara andraikitra am'zay zany ny HCC kanefa koa mitsara ny asan'io seni io de eo tsika de efa taitra hoe so de tokony hovainy zany zavatra zany ary tena tokony hovainy zany zavatra zany satria ahoana mihitsy tokoa moa no ahafahana hatoky didim-pitsarana raha sady tsaraina
nompo tsara ny rafitra anankiray raha izay akoatran'izay ny tanjona de ny ananana fiombonana avy amin'ny ankolafikery rehetra zay ny voalaza ao anatin'le exposé des motifs ananana fiombonana ao lafikery rehetra amin'ny sehatra ny fanaovana politika fifangarona ao anatin'io voamiera-mahaly eo teny io raha jery atsika nefa ny zava-misy am'izao fotoana zao ny akamaroan'ireo androm-panjakana sy rafitra izay mpikambana na manana solotena ao anatin'io seni io dia ataoko hoe aloha tsy ampiasa voambolana mahery loatra fa ataoko hoe efa manana loko politika mirona makany amin'ny fitondram-panjakana daholo mazava be zany ny anankiray ny filohan'ny repoblika mihitsy ny manendry azy ny anteny miery anankiroa ny anankiray efa 100 lokony fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ny anteny miery anankiray manana maro anisy efa mianiky ny 700 ao amin'ny anteny mieram-pirenena akoatran'izay ireo fiarahamonim-pirenena sy olafitra isan-karazany ny fahitana n'izay zavatra zay de mahatonga atsika hieritreritra hoe aiza ary zany no endrika isehon'ny fifangarona sy ny fiaraha-miasa ao anatin'io voamiera-mahaly eo teny io avy am'ireo mpisehatra amin'ny lafin'ny politika hafa tsy mitovy firehana amin'ny fitondram-panjakana de zay no mahatonga atsika mbola mitendry zany manamafy hoe mila jerena indray mandeha zay tsy miteny hoe esory tsy anana solotena ao ny androm-panjakana itsy na zary fa ahoana no fomba ametrahana fifangarona mba tsy tenenako hoe fifandaja-kery politika na de tokony aleo tena ary zay fa aleo vatendry zay mantsy no tena tsy tsapa tamin'ny asan'io voamiera sy endrika nisehon'ny ny mpikambana ao anatin'io voamiera misahana ny fifidianana io de zay no mahatonga atsika miteny hoe tonga ny fotoana am'izao fotoana zao alohan'ny anombohan'ny fivoriany anteny miera rotota alohan'ny faharanany mandahan'ny mpikambana am'seni am'izao fotoana zao tonga ny fotoana tokony hijerena hoe ahoana ny fomba anatsarana an'izany zavatra izany zavatra anankiray koa ny fanambarana zay nataon'ny filohan'ny repoblika tato ato izay mirona makany amin'ny fanomezan-jo ny malagasy monina mila ravinahitra any velany ifidy dia manery antsika hanavao ny lalàna rehetra mifeny fifidianana indrindra izay miresaka ny lisy-pifidianana miresaka ny fari-pifidianana ary miresaka ny fomba fitsarana ny fifidianana satria dika zany misy fari-pifidianana ivelan'ny Madagasikara zany manomboka am'izay fotoana zay tsy voafaritry ny lalàna zay misy am'izao fotoana zao misy lisy-pifidianana tsy maintsy tafiditra ao anaty lisy-pifidianana zany ireo malagasy mila ravinahitra any velany izany hoe tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny fanavaozana an'ireo lalàna rehetrarehetra ny fifidianana ireo ny anaran'ireo ny lisitra vaovao misy ny anaran'ireo mpifidy zay tsy monina eto Madagasikara ireo ary zany de tohizatsika am'ilay antsoantsontsika ny amin'ny hoe tokony hanavaozana hatramin'ny fotony ny lisy-pifidianana za tsy valapatra be amin'iny resaka iny fa fatatsika tsara fa olany lisy-pifidianana ilay natao hoe doublon sy ny tohiny rehetrarehetra no anisany mampisy ny ady hevitra mandrakity ny androany aty amin'ny taona fahatelo izay isiny zao fitondram-panjakana izao ary raha tsy tiatsika ntsony ny iverenana zany raha tiatsika no isin'ny famarina toerana ara-politika fitondram-panjakana zay tafapetraka eo de zany fototry ny olana zany zany lisy-pifidianana nabe resaka zany no tokony avaozona hatrany amin'ny fotony mba isin'ny fifampitokisana eo amin'ny rehetrarehetra na eo amin'ny sampanao politika na amin'ny olo-pirenena tsirairay avy akoatr'izay ny teny ateo hoe ny amin'ny resaka fitsara-pifidianana fatatsika tsara fa amitsika miteny zao roa taona ty orinany navitan'ny fifidianana communaly rehetra mbola tsy misy resaka mihitsy ireo fari-pifidianana izay nasain'ny fitsarana
naverina ny dikan'izany a tsy ampy ny herin'ny lalàna misy iaro ny zonyreo fari-pifidianana ireo hanana olom-boafidy tsy ampy ny voalaza ao anatin'ny lalàna velona misy sy ny didi-panjakana rehetrarehetra zay voaka iaro ny zonony vahoaka am'ireo fari-pifidianana ireo fa efa misasaka le manda mbola tsy manana ny olom-boafidiny reo fa mbola miaina am'ty kano tsy ty kano ihany de zay no mahatonga anay miteny hoe ilay lalàna mifeny fifidianana mihitsy zany no tsy mahafe ilay lalàna mife fifidianana mihitsy zany no tsy mahatery ny rafi-pitsarana zay mamoaka ny didy ampiarana ny didim-pitsarana io a zay tokony amerenana ny fifidianana am'ireo faritra isan-karazany ireo nidikan'izay mila avaozina tanteraka hatrany amin'ny lalàna zay mife ny fitsarana ny fifidianana ary ny zatra anankiray izay anisangeza ilay didi-panjakana 524 efatra tam'y 20 oktobra 524 rehefa tena mamaky an'le izy tsika amin'ny 17 sy ny 19 de mametra mihitsy hoe mametraka fotsiny ny birao maharitra voalohany zany hoe birao maharitra le seni zay lany manda am'ty volany ty io didi-panjakana io zany hoe mametraka ny andraikitry ny senita ilay vaomiera maharitra tamin'ny andro ny teteza mita na metraka ny vaomiera maharitra voalohany tam'ty seni zay lany manda am'ty volany ty dikan'izay io didi-panjakana io de tsy mamaritra ny fametrahana ireo mpikambana ao anatin'ny ilay ataontsika hoe birao maharitra ny seni na ny vaomiera mahaleo tena misahana fifidianana izay lany manda ka ho avaozina afaka ray volana nidikan'izay a mila avaozina ireny rehetrarehetra ireny mba hahafahana manana zavatra tena manara-dala fantatritsika tsara ty fitondram-panjakany ty zatra manobotolo amin'ny tsy fanarahana lalàna manana listany zavatra tsy manara-dalàna zay nitanterahana sy fanapaha-kevitra tsy manara-dalàna tsy mifototra amin'ny lalam-pandrenana sy ny lalàna velona tsika fa na izany ara raha sanatry kosa izao ataontsika hoe fototry ny demokrasia fototry ny fikarakarana fifidiana sy ny sisa zao mbola anaovana botolo tsy fanarahana lalàna de fa raha ilainy zany zavatra zany ary anisan'ny mahatonga atsika miantsoantso ihany keo ny amin'ny hoe tokony avaozina ireo lalàna ireo de zao tsika tsy miolonolona eto Madagasikara mpikambana amina vondrona isan-karazany amin'ny firenena eran-tany isika ivondrona ny firenena maromaro sy vitsivitsy eran-tany anisan'izany ny firenena mikambana anisan'izany ny aty amin'ny fahatry ny ranomasimbe indiana anisan'izany ny firenena miteny ampahana manontolo ny teny frantsay fa anisan'izany koa ny sadek izay ny sadek dia fa manana ny karazana antota taratasy lay ataontsika hoe principe et ligne directrice régissant les élections démocratiques ny lalàna sy ny andinin-dalàna rehetra zay ampiarana sy hitantanana fifidianana am'izao fotoana zao rehefa tena diniatsika dia tsy nandalina loatra an'io fomba fiasa zay napetraky ny sadek amin'ny fitantanana fifidianana io ary zay mahatonga atsika miantso hoe jereo io tsy afaka miala amin'io tsika mpikambana mavitrika ao anatin'ny sadek tsika kanefa raha milafin'ny politika tsika ny miala amin'ny fotom-pisaina sadek de tena hafahafa zany reo rehetrarehetrareo a anisan'ny antony sy ny zavatra hafa zay mety mbola tsy voalaza mahatonga atsika faniry sirina miantsoantso hoe aleoa ovaina aleo jerena dien'izao dieny mbola ao anatin'ny fotoanany ireo lalàna sy andinin-dalàna sy didi-panjakana rehetra izay mifehany io vao miera mahaleo tena misahana fifidianana io zay averiko fa ninonina resahana resaka demokrasia faniry de fifidianana mifototra voalohany ya zay moa resaka tsy azo elana mihitsy satria ny fototry ny demokrasia de zay resaka seni zay amin'ny alala ny fifidianana sy amin'ny alala ny fitsarana avo momba ny lalam-panolena na ny ACC zany député Mamira Bendrina fa ararototsika nitondrana ny ty ady hevitry tsy satria
raha ny fantatra zany androany dia manatanteraka ny fionana eo anivony komite ny fampihavanana malagasy na ny CFM amin'ny alalan'le team building zany io zay ho tanterahany ny mpikambana eo anivony CFM sy ireo anatin'izay secrétariat exécutif ny CFM zay. Zavatra tsy tsika ho resahana ao anatin'izay de hoe satria ny lalàna mifehy ny CFM de le loi 2016-037 rehefa vakina tsara zany io ao anatin'ny exposé de motif sy ireo andin-dalàna samihafa mifehy ny CFM de mametraka ny amin'ny atin'le hoe zava-dehibe ny fametrahana ny fampihavanam-pirenena. Zava-dehibe ny ahafahana manao resaka réconciliation nationale sy resaka fampandrosoana Madagasikara ao anatin'izay hoe sehatry ny fampihavanana izay. Ary misy foto-kevitra na refondation ary ao anatin'izany resaka resahana zany. De misy lalàna resahana ao anatin'izay vokatry ny crise ara-politika nisy teto Madagasikara zay mifanesesy nanomboka tany amin'ny 1.7 ka hatramin'ny crise politika farany teo. De zay zany mba hanairantsika ny eo anivony CFM ny amin'ny hoe marina fa mampiasa an'ilay andin-dalàna ao anatin'ilay article voalaza ao anatin'ny CFM ianareo zay miresaka indrindra ny makasika zany amin'ilay hoe andaniny fahadimy tebokaray andalina fahafito eo amin'le résolution des conflits na fandaminana ny olana misy fa ny veritsika de hoe tsy amin'ny vaninandrom-pifidianana satria izay le fivirina ataon'ny CFM amin'izao fotoana zao hoe efa miomana ny ametraka paikady satria efa mamolombolona 2023 zao situation zao ka aleo misoroka tso zay mitsabo na hoe aleo miomana deny zao ny tsisy ny olana sy ny crise ny eo anivon'ny CFM. De sika hoe mety marina zay amin'ny fomba fijerin-jareo araky ny lalàna 2016-037 nijoroany zany CFM zany fa hotsika hoe inona ny efa azon'izy ireo atao saady teny zao mba hisoroana mety olana ara-politika ka mifandraika ny zavatra nambarany député membre Bendrina teo hoe ahoana nanaovana ny CNI io na ny composition ny CNI io zay be fandraoka avy eo anivon'ny fitondram-panjakana satria fantatra ny objectif politika amin'ny fitondram-panjakana de ny te hiverina 2023 am'izay afahefana zay ka na inona fomba ahafahana miverina eo kotikokoty dia ataony ny fitondram-panjakana avokoa zany rehetrarehetra izany. Ohatra zany ny zavatra nasehoan'ny ACC na de fa fantatry ny ACC raha fa tsy ara-dalàna le lalàna 2021-006 le nanitsahana n'ilay lalàna 2001-013 de nakatoavin'ny ACC de nasainina sy ny fanamboarana kely le izy zany no endriky ny fifidianana misy eto Madagasikara sy ny fomba fiasan'ny CENI makatria amin'ireo agents électoraux eo anivon'ny CEC eo anivon'ny CED eo anivon'ny CR eny anivon'ny région district commune zany resantsika rehetra zany. De inona zany le zavatra tokony ho ataon'ny CFM mba tsy hoe any amin'le ady le CFM no ijoro fa melohany zao rehetrarehetra zao raha ohatra ka manao fivoriana zareo mandritry ny 3 andro manomboka androany de inona le recommandation satria voatondro ny lalàna mifehy an'izany CFM zany no ahafahan'izy ireo tokony hijery am'izay resaka recommandation zay makasika indrindra ny amin'ilay hoe tsisy ny olana de zany ny eritreretintsika hoe ny tsisy ny olana nge de afaka ny manadio ny tontolo mpifidianana eto Madagasikara e ahoana no afahantsika mieritreritra hoe mbola tokony iainina ve ny doublon ahoana ny eritreretintsika hoe mety ve io composition zay be fandroka ny eo anivo ny fitondram-panjakana io zay tsy mamea ny traitement égalitaire an'ireo mpisehatra politika satria ny mpanao politika sy ny antoko politika no hisehatra amin'ny fifidianana ho any 2023 mbola azo iainana ve io lalàna io satria ny bafoué ny démocratie sy ny fahafahana sy ny fahalalahany tsirairay zany rehetrarehetra zany ka prévention natao fa tsy hoe rehefa tonga le 2023 mitsanga le crise post-électorale zay voanao an'ilay gestion na conflit ny eo anivon'ny CFM ala limite mbola afaka mieritreritra an'izay ianko ny eo anivon'ny ACDDE zay miandraikitra indrindra ny démocratie sy ny état de droit
fa tsy hamahany olona niady tamin'ny fotsiny koriny no hipetrahany ACDD eo. Zavatsara zay adevitra tytsika apetrak'izay. Raha amaky ny ao anatin'izany andininy zany tsika de tahatahaky zao ndresahana ao anatin'izany. Article 5.1 ao anatin'ny loi 2006/037 mifeny CFM io de miresaka tsara. Ndarina fahafito. La prévention et la résolution des conflits pouvant porter atteinte à l'unité nationale et à la paix sociale sur la base de concepts vérité, réconciliation nationale afin d'établir les saints fondations pour l'avenir de Madagascar. Mazava tsara zany. Afaka manao prévention izy ary manao résolution des conflits izy. Ka ny raharitsika de hoe tsy rehefa mipoka le ady no miroso ny CFM fa mialohany zany zavatra zany de inona ny sosikevitra, inona ny recommandation avy any amin'ny CFM par rapport ny expérience nandritry n'izay fotoana nahitany ny olana ara-politika zay nandraisany dossier marobe no tsarainy makasika ny fiainana firenena satria ny exposé de motif fanitsangana CFM de hoe ny crise cyclique nitranga teto Madagasikara ara-politika zany. De zany resahana anatin'izay zavatra zay ny amin'ny hoe misy concept angeza be zay resahana ao anatin'izany isy ny vérité sy ny réconciliation mba ahafahana ozy izy mametraka tena fampandrosoana tsara, fototra ny fampandrosoana tsara ho amin'ny Madagasikara. De tokony hijery hisoroka zany am'izay fanafody izay melo ny ao anivon'ny CFM. Ka raha afaka manao recommandation izy ny amin'ny tokony handiniana an'izao endriky ny lalàny zao, maninona moa tsy eritreretiny zany. Raha afaka manao recommandation izy miresaka amin'ny fitondram-panjakana, recommandation le sahatsika fa tsy interpellation, mba hany tokony fitaovana ataon'ny CFM de ozy tsika hoe atodio makeny anivon'ny sehatra voakasika zay mikarakara ny fifidianana ny adevitra ho an'ny ao anivon'ny CFM zay manararoatra tsika amin'ny teny an'izany ao anatin'ny fivoriana tanterahan'izy ireo mandritry ny 3 andro manomboka amin'ity androany ity. Satria fandritsika de hoe engane mba tsisy crise politika mafy be iseho amin'ny faran'ny herinandro amin'ny farany zany fifidianana zay ho tanterahany zany. Satria raha mbola mitranga indray zany de otsika hoe sady tsy nainankalesontsika no mbola mampiditra amin'ny firenena ao anatin'ny crise. De zava-doza no hitranga satria hiempotra miempotra zao moa tsika zany efa tena tsy hitatsony hoe aiza no misy atsika am'izao fotoana zao, aiza misy atsika am'izao fotoana zao. De zay no hitode atsika makany amin'ny CFM. Ny article 4 ao anatin'ny lalàna 2016/037 rina rabe mananjara rehefa eto akaiky eto de miresaka mazava tsara mihitsy ny hoe misy anjara briky raisiny CFM mba ametrahana an'izany raha politika zany ho tony hietohana zany hoe tsisy ny crise miverimberina eto Madagasikara zany, mba ahafahana mametraka unité nationale d'une part ozy izy ary d'autre part mba ahafahana mametraka environnement favorable au respect de la constitution, de l'état de droit et respect ozy izy de droit de l'homme et approche genre. Mavesatra ane zany de hainy CFM ve no mampiasa an'izany lalàna zany eo an-tanany ka anao prévention melo fa tsy gestion na conflit. De nizao zany hitsofoka amin'ny fivorian'ny anteny meram-pirenena de veritsika fa anana tolo-kevitra mifanaraka amin'io lalàna kabraraka, lalàna nitsakitsahana tefo maika hanaovana be fandroaka ny mpikambana eo anivon'ny seny io mba ahafahana andray hibriguer an'ilay présidentielle 2023 ny eo anivony zany CFM zany. Misy matoky isika fa hipetraka amin'ny maray aman-dreny zay hametraka an'izay komity ny fiavambanina malagasy zany izy ireo ary ametraka an'izany hoe unité nationale, réconciliation nationale zany ka isoroka melo mety isin'ny korotana samihafa rina arabe mananjara. Mbola itoizantsika kely ihany zay rehefa aveo satria isy ny dian'ny RMDM tamorondava ho alefantsika rehefa aveo akony. Ery ary mba hoe tena ampikaolina tsara azy namana fanio de alonga ma tonga de irosoana le akon'ny tian'ny RMDM tany Morondava iny amin'izay tena hoe tafiditra tsara ao anatin'ilay aloha hevitra raha efa ao lay izy de efa tonga de afaka alefa ho arahantsika.
eny ary namana teknisiana rehefa vonina ny orona tsara satria tsara ihany zany ny todiana satria ngeza be ny fionana zay nitaterahany rody be ho an'ny demokrasia eto Madagasikara tany Morondava raha efa vonina zay de alefatsika eo satria nisy fehikevitra tapaka tamin'ity fionam-be-paritra tany Menabe ity de ho arositsika mba ho hita sy hoen'ny mpijery atsika fitonan-doha-paritra Menabe ho fanomihizana sy fanamafisana sy fanapahana izay nataon'ny mpanositra ny fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo Jolay tao Antananarivo izay nahazahoana fehikevitra manana teboka 12 dia tonga eto amin'ny faritra Menabe ny bureau fohy be RMDM hanambara izay fehikevitra izay sy fiaino ny hevitra ato Menabe. Mizara aloha hevitra telo ny fotoana politika sosialy toe-karena toy izao no tapaka tamin'izany. Politika tsy mitovy ny hevitry ny samy mpitondra eto Menabe. Miady an-trano ny olom-boatendry sy ny olom-boafidy fanararaotapahefana kolikoly avolenta mangataka ny fanesorana ny gouvernoura noho izany, mangataka ny fanesorana ireo olom-boatendry rehetra eto Menabe. Sosialy misy fanavakavahana ara-piaviana ohatra ny zavatra misy tao Benanonga sahin'ny olom-boatendry iray ny niteny hoe tsy tany ny anteraka ny Morondava ity. Fampanantenana pokaty sy tsy fanatanterahana fampanantenana fitsabahan'ny olom-boatendry sy olom-boafidy amin'ny raharaha mpitsarana. Toe-karena Sicoma, Sopema, Aquamen, opérateur économique, effet décroissance économique, pauvreté, insécurité, chômage. Vaola fanesorana ireo olom-boatendry famerenana ny orinasa rehetra izay miniana sy novaina sy novoloina ka miteraka izao fahoriam-bahoaka lalina izao. Tokony hatao maimaim-poana ny fampianarana sy ny fitsaboana, jerena haingana sady maika ny sosialim-bahoaka TPN na ny vidim-piainana zay tena tsy zakan'ny vahoaka ny Menabe intsony fa tsy manao eraera fotsiny ny mpitondra toy ny 3 andro dia afaka namidina ny vidim-piainana. Toy izay ary ny fehikevitra voarafitra teto Menabe. Zay zany no fehikevitra voarakitra tany Menabe tany dian'ny RMDM tamin'ny faran'ny herinandro teo Rina Rabemananjara namaly ny antso ny vahoaka ary tsy omby moa zany ny hevitrano zay nandraisana izany toerana izany raha ny akombavao sy ny akotsary voaraitsika tany Morondava ary tena nandinika ny raharaham-pirenena izy ireo de reny no renesitsika teo zany tena maharaka tsara ny zava-misy eo amin'ny fiainana nasionaly ny vahoaka ny anatin'izany faritry Menabe zany sy ireo ao anatin'ity distrika Morondava ity raha ny nandray zany zay fionam-be-paritra izay ny resaka ihany koa ny zava-misy zay iainan'izy ireo any toerana zany de nitakiny ny fialan'ny gouverneur sy ny hoe ahoana ny fomba ampidinina ny orinasa anisan'ny matanjaka manko ny mpanao siramamy any amin'izany distrika sy ny faritry Menabe zany fa eo ihany koa ny raharaha zay nabe adevitra ny tany Bemanonga zany hitatsika amin'izay fa hoe zava-dehibe ilay fidinana ifotony ataon'ny RMDM ary io na sary-piaro ny RMDM mandrakariva amin'ny fomba fijoro sy fanehoana hevitra ao anatin'izany sehatra ny fanaovana politika sy ny fanoherana izany satria ny RMDM de fatatsika fa nisan'ireo nametraka an'izay taratasy tena anivon'ny ministeran'ny atitany zany hoe misehatra anatin'izany mpanohitra zany ary tsy miafina ary mangataka mandrakariva ny ametrahana ny hasy ny fanoherana eto Madagasikara zay andraikitry ny fitondram-panjakana ny tokony hametraka sy amme an'izany lalàna izany. Ny toy an'izany rina de hoe hiomanandray ny any amin'ny faritry Boeniany any Mahajanga any afaka herinandro ray na roa handray ny fionam-be-paritry ny RMDM Boeny zany satria dia any Mahajanga andray no avy ny RMDM. Aorianan'izay de fa miomana reo faritany samihafa mba ahafahantsika mametraka an'izay demokrasia sy fahalalahana zay. Mino isika
fa raha tena mametraka an'izay ho adevitry ny demokrasia lehibe zay ny fitondram-panjakana dia tsy hanao ny sakana zay hiatrehan'ny mpanohitra ny RMDM ny vahoaka malagasy zay andehanany iteto faritra indrindra amin'ny faritra zay efa manao zay fandaminana rehetra izay tsy maintsy ho avy ny anjara amin'ny faritra rehetra raha ny fampitambavao zay voaray avy any anivon'ny RMDM ary ho avy ho an'ny fanomanana lehibe aorianan'izany fitetezam-paritra izany isika zay ny amin'ny resaka RMDM Rina Rabemananjara fa maraparanako ny fampiresahany eto angamy satria ianao no amarana azy amin'ny adevitra maro samihafa zay fa no maninao eo dia fantatra zany fa isy ny fionana zay ho tanterahany ovon'ny PAT na reo mpiasa zay miandraikitra ny fandrarana sy ara-teknika eo anivon'ny Université Antananarivo de hoen'otsika eo hoe inona ny vokatra zay fionana izay satria mbola mitaky izy ireo ny ahafahan'izy ireo manoya lay fisitrahana ara-dalàna zay anjara zon'izy ireo sy anjara zay tokony ho isitrahana izy ireo ao anatin'izay tombotsoa zay voatendry lalàna ho an'izy ireo sy ireo zay mbola tsy voaefa zany ao anatin'izay anjara zositrahan'izy ireo zany fa rehefa miresaka université tsika Rina Rabemananjara de am'ty androany fa 4 volana oktobra 2024 ty no miditra zany ny mpianatra anivon'ny anjerimanontolo ka raha ny fantatra de hoe ny mpianatra afaka baka tamin'ny 2024 sy ty tamin'ty 2024 ty Rina Rabemananjara no anatanteraka zay fidirana zay zany hoe reo tamin'ny heritaona zany zao vao hiditra tsekoly de miaraka am'izao 2024 zao fandaminana re zany tompoko ary de efa tralilanoany no raisinao anatin'izay zany hoe mbola misavoritaka ihany anefa na izany zany ny fomba andraisana amin'izy ireo eo amin'ny lafin'ny infrastructure zany sy ny fombana hitondrana am'izay lafim-pampianarana zay amin'ny akapobeany satria eo le tamin'ny heritaona eo lay vo afaka baccalauréat amin'ty taona ty ho am'izay raisina iny anivon'ny anjerimanontolo zay le nyendriky ny fitantanana akapobeany rehefa jerevanao ety ivelany le izy amin'ny fasady de ohatriny hoe misy zavatra jiro mamirapiratra eo ohatriny hoe misy lalana somary dadana kely mahafinaritra eo ohatriny hoe misy loko manjelanjelatra eo misy teleferika misy endrizava fa rehefa dinianao ny ao anatiny de tahaka ny voasary lorange le izy manimanitra tsara ety ivelany tsaratsara endriky ity velany fa ny ao anatiny de misy faritra loha misy faritra misy an'izay olotra zay ary misy faritra zay misy tsy masaka izay ka mila fandiniana hoe ny tamin'ny fomba nambolena azy ve ny tsy mety sa le zesika nampiasana mahery loatra sa le tany tsy metimety an'le loranjy sa le mpamboly mihitsy ny tsy mahay anjaratsika ny mandinika sy mieritreritra zay fa amaranako ny adevitra Rina Rabemananjara ty amin'ny toerana misy ady hoy za hoe mitondra ny teny fampinoina antsika satria raha ny vaovao fantatra zany dia nodimandry ramatoa Razovelo Arnoro Julien Nalala de sy fantatry mbe sy maro amin'ny hoe zoly zay piasa teo anivon'ny RNM mpanao tantara manga feo mihitsy ny zoly ary disy fantatsika mihitsy tamin'ny famakina dokam-barotra fanaovana tantara somary entitrenitra kely zay izy ary reny mpianakaviana somary masika matetika no nandraisany anjara rehefa manao tantara izy dia itondrana ny teny fampinoinana ho an'ny fianakaviany zoly zany izany resantsika zany farany ihany koa amin'ny tontolo politika akapobeany dia nodimandry Bernard Tapie fantatsika mpanao politika frantsay tompon'ny club olympique de Marseille tamin'ny fotoanandro ny ary mpandraram-panefoefo lehibe saingy izy moa dia nanana olana amina fahasalamana tratrana cancer izy dia voaingana koa no nisy nanafika izy mivady tany amin'ny toerana zay nisy azy ireo ary voaterina ampidirina hôpitaly tsy tana moa zany ny enta teorina dia zay nodimandry zay Bernard Tapie ho an'izay akizy nahy politika tany amin'ny 7 tany na fantatra tsara n'zany Bernard Tapie zany ary nalaza de nalaza zany zay ny no vaovao avy dia amiko fa dia omenandrina zany satria mbola anana lafim-panadidina ara-tsosialy ianao indrindra ty resaka vaccine ty Rina fa tsara ihany anovantsika fanetanana trano zany satria zay koa moa ny adidy manandraikitsika zany manao ny fanetanana sy fanabeazana ya mariny zany namana faniry efa tonga amin'ny famaraparanana ny fandarantsika fa misy atao hoe loha hevitra anankiroa zay foy de foy zany mba tiana mafisana amitsika sy tiana oresana mialoha nidirana am'le vaccine aloha dia tsika araka nambara hoe ilaina foana ny manaraka ny vaovao na ny eto an-toerana na ny avy any ivelany any zany ary na ny any velany any koa de misy famatorany amitsika io zany zao amin'ny zoma zao zoma 20 oktobre 2024 dia misy lay atsona hoe fionan'ny Afrika sy la Frantsa
io zany a de ho tanterahana ny a Montpellier na zatratra am'izay de hoe France Afrique fa ty zany ohatrany navadika kely de hoe Afrika France matoa zany misy zay hoe fionana amin'ny 20 octobre 2024 any Montpellier zay hoe Afrika France de misy dikan'izay zany hoe tsy tonga ho azy ny fionana tahaka an'io inona ny atao hoe mampiavaka an'izy ity mba tsara ho fantatsika ny mampiavaka an'izy ity zany de hoe ny tanora no mena sehatra ao anatin'ilay fionana tsy misy resaka olona mihitsy eto na hoe tsy misy resaka hoe raha anina na irahanina fa ilay atao hoe politika amin'ny akapobeny no resahana lay resaka hoe fodi-kevitra no resahana na zatratra am'izay o tsika de hoe France Afrique dia filoha-pirenena aty Afrika zany no miona amin'ny mpitondra fanjakana ny Frantsa de mijery hoe ahoana ny fomba anohizana amin'ny fiaraha-miasa ahoana ny fomba anamafisana ny fifandraisana amin'ny lafy maro sy ny sisa zay no nahazatra hatramin'izay fa ny am'ity indray zany dia hoe Afrika Frantsa ka ny tanora indray no omena sehatra inona no mahatonga zany rehetrarehetra zany ny mahatonga an'izay dia aloha tonga de itsina mihitsy hoe Frantsa zany zao raha ny aty Afrika dia tsy manjaka tokana intsony eo amin'ny resaka hoe fiara-miasa amin'ny Afrika ary matoa miara-miasa de misy tombontsoa izay katsahana ao anatin'izay rehetrarehetra zay inona ny tombontsoa de ny arena aty Afrika tsy misy resaka mihitsy zany hoe tsy fitiavana Frantsa na hoe tsy fitiavana an'izao na tsy fitiavana an'izao fa izay ilay sary misy eo efa mataonany maro izany toe-javatra tahaka an'izay dia rehefa jerena zany lay hoe inona ny lahadinika ao anatin'ilay hoe sommet Afrika Frantsa zay hoe anomezana sehatra ny tanora aty Afrika de hoe ao zany mena sehatra am'izany lahadinika zany hoe ao zany hoe tanora mpandraraha tanora afrikanina io ao zany hoe tanora mpikaroka ny tanora mpianatra ahoana ny momban'ny hoe tontolona fitantanana resaka kolotsaina resaka fampianarana amin'ny ankapobeny zany no resahana ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny tinambara de izao matoa zany misy anytony fionany tony dia manao ny antsona hoe rattrapazy aloha ny politika frantsay aty Afrika satria tsy frantsay ireritsony no misehatra aty Afrika amin'ny lafiny maro tafiditra ny kolotsaina fa ny sinoa zao efa manao zay hafany mihitsy aty Afrika ny rosianina efa miditra lalina aty Afrika na efa tapitra aza ny hoe guerre froide tamin'ny fotoan'androny ny amerikanina ihany koa efa miditra lalina aty am'izany kontinantany Afrika zany akoatran'ny Frantsa moa zany de nisy ihany koa ireo firenena européana zay nanana zanatany taty tahaka ny anglisy ny portugais zao i Angola zao zanatany portugais dia petraka zany izay hoe fifaninanan'ireo firenena matanjaka samy te andrombaka any Afrika eo amin'ny lafiny fiaraha-miasa tafiditra ao anatin'izany ny toe-karena i Madagasikara dia ao anatin'izany Afrika zany ka eo zany no mila saitsaina tsara ny amin'ny hoe ny olona dia mikatsaka hatrany ny tombontsoany na ny afrikanina io na ny firenena lehibe io fa hoan'ny ilay firenena madinika tahaka ny Madagasikara dia ilaina izy miaro an'izay tombontsoany izay ary andraikitry ny mpitondra fanjakana izay satria izay no nametrahany vahoaka azy ny tena manahirana mantsy akoatrany hoe resaka toe-karena amin'ny fiara-miasa amin'ny tany matanjaka tahaka ny La Frantsa de eo ihany koa ny resaka kolotsaina satria raha vao firenena tsy manana ny kolotsainy na fireneniza na fireneniza am'izao fotoana ianantsika zao dia firenena maty no dikan'izay matoany ny aziatika zay fatatsika mazava tena hoe mpifanerasera amitsika tahaka ny hoe ny sinoa ny indiana ny tsika moa rehefa karana de ohatrany hoe atao aronana anankiray fa misy ny indiana ao ny pakistanais ao ny reo kely masy be tabe reo ny sinoa ny koreana sy ny sisa mitana mafy ny kolotsaina izy ireny ny japonais dia izay kolotsaina zay no maizy azy sy afahany
mampiseho ny mahafirenena azy manoloana n'izao tontolo zao ka rehefa tsy manakolontsaina ianao zany de adino eo amin'izay sehatra eran-tany zay na tsy fantatra mihitsy eo amin'ny sehatra eran-tany zay ny kolotsaina fa eo amin'ny toe-karena ihany ko eo amin'ny lafin'ny fifandraisana ara-diplomatika zay faningotra eo dia mila fantatsika menakavo hoe zava-dehibe ny momba an'izay ka raha ohatra zany isy tony hoe sommet Afrika Frantsa itony dia mila mijoro tsara amin'ny hoe malagasy ny malagasy fa ireny sommet reny tompoko dia tsy nataotao foana indrindra ho an'ny frantsay satria io le hoe tisinday io domoko tapany ianao andoherany zany fahendreny ny razambe atsika domoko tapany andoherany matola Frantsa mbola misisika ty Afrika amin'ny zay lafiny rehetrarehetra amin'izay ahafahany idirana dia misy tombontsoa ao anatin'izay rehetrarehetra izay ka mila atao hoe arahantsika tsara ny momba an'izany zao taony ny Ilse Pars hoe voaresaka voaresaka tany amin'ny firenena mikambana hoe avereny ny Ilse Pars sy ny sisa manodidina zay fa aiza anahoana ny toyany dia io izy io mbola mitsingevaeva tsy fantatra hoe ono ihany fa mifantatra ny malagasy de hoe averenao alay Ilse Pars ny loha hevitra farany horesantsika amin'ity fandaranty dia horesantsika kely ty resaka vaksiny ty ny vaksiny aloha zany araka ny fahalalantsika azy de hoe fiarovatena amin'ny aretina izy prévention de maladie zany resaka hoe fiarovatena mialoha mba tsy hatraika aminao zany ilay aretina misy ny aretina efa misy vaksiny misy ny aretina tsy mbola misy vaksiny sida zao mbola tsisy vaksiny fa fiarovatena amina lafiny sida mbola tsisy vaksiny fa hoe mahafaty ihany ko izy satria mihinana tsy moramora ao dia ny sida ihany koa nefa eo amin'ny resaka fanafody mbola resabe ny momba zay fa ny zava-dehibe de hoe le fiarovatena misy an'ireo vaksiny efa mahazatra efa tao amin'ny zazakely ilaina de ilaina zany ara-porsihana ndray maindreny anao an'ilay vaksiny izay efa routine ny filaza azy zany dia iny moa zany nanaova amin'ny fitondrana fihetsiketsehana niaraka tamin'ny sehatra raisam-pirenena tany amin'ny faritra Atsimo nosy tsy maninona mihitsy zany satria zanaka malagasy ireo zaza ireo na zanaky ny any faritra Atsimo na zanaky rety avotany na zanaky ny any avaratra na ny any andrefana na ny andritsanana zanaka malagasy izahay de mampirisika foana hoe ataovy vaksiny ho an'ny ankizy madinika fa ny tiany tenenina de ity nisy ny Covid io zay mbola miaina miaraka aminy isika nahoana ny fitondram-panjakana no tsy nanao tamtam na nanao etsika tena hoe faran'izay mafy amin'ny fanatanana amin'ny malagasy anao vaksiny iarovatena amin'ny Covid zay zany le fanontaniana nahoana no tsy nanao an'ilay etsika anetanana amin'ny malagasy anao vaksiny iarovatena amin'ny Covid-19 zay zany lay fanontaniana tena agoavana kanefa any amina sehatra hafa vaksiny hafa amin'ny aretina hafa atao ny fihetsiketsehana momba an'izay le hoe fanetanana amin'ny fanaovam-baksiny izay satria hoe misy tambavy tsy misy an'izao ary dia tsy resahana ilay fanetanana amin'ny malagasy amin'ny fanaovana vaksiny ny Covid misy taremarika omena eto am-pamaranana ny fandarana mba hahafahantsika mieritreritra fotsiny nde ataontsika hoe iainga amin'ny raisam-pirenena sika ny taux de vaccination zany zao any ivelany any raintsika hoe Allemagne 64%, Frantsa 65,9%, i Royaume-Uni 67% ny taux de vaccination amin'ny Covid, Italia 69%, Espagne 77% zay anisan'ny nahavita ambony indrindra am'izao i Canada 71%. Zay zany reo firenena ataontsika hoe matanjaka zany hoe efa mihoatra ny 10 isanjato daholo ny taux de vaccination hiatrehana amin'ny Covid am'ireo firenen'ireo. Ho any Afrika indray, Afrika zay misy firenena 410 ato anatin'ny kontinanta afrikanina de ny ray apahatelo ny firenena aty Afrika ihany no nahavita vaksiny 10 isanjato ny ponina ao aminy. Zany hoe tena ambany de ambany mihitsy zany ny taux de vaccination aty Afrika.
zany hoe nisy any ny firenena afrikanina vitsy de vitsy tena hoe navita taux de vaccination mba ambonimbony any takan'izany ohatra hoe Maroc empolo isanjato ny endry zareo i Seychelles empolo isanjato i Maurice no empolo isanjato fa i Maroc aty amin'ny 17 isanjato dia i Tunisia i Comore i Cap Vert eo amin'ny 20 isanjato mbola reson'ny Comore indray isika amin'ny taux de vaccination miadina amin'ny Covid iny ary Madagasikara mba firy ny mpitondra sy ny tompona andraikitra eto Madagasikara ve mbo namoaka ny taux de vaccination edina amin'ny Covid zany sa tsy namoaka tsika aloha miara-mahita fa raha taremarika aloha zany momba nyity Covid ty raha ny eto Madagasikara de efa mangingina mihitsy amin'izao fotoana zao nefa mbola eto Madagasikara ilay aretina ary ilay coronavirus tompoko dia averimberina hatrany fa aretina mahafaty le izy taremarika iraisam-pirenena nivoaka ny iraisam-pirenena zany zao man Madagasikara dia 7 isanjato ny taux de vaccination na ny temps fanaovam-vaksiny edina amin'ny iarovatena amin'ny Covid zany raha ny eto Madagasikara 7 isanjato zay ny etsika 80 tapitrisa ny afrikanina vita vaksiny amin'izao fotoana zao zany hoe ny 4 isanjato ny afrikanina fotsiny no vita vaksiny akehitriny ary ny tompona ndraiky sy mpitondra fanjakana eto Madagasikara amin'izay resaka hoe vaksiny edina amin'ny Covid zay de mangingina raha ny fahitana azy kanefa le aretina mbola misy eto amin'ny firenena iratany dia 2.7 sy 200 tapitrisa 232 millions no voan'ny Covid amin'izao fotoana zao ary ny 20 tapitrisa na ny 8 millions amin'io dia aty Afrika ho an'ny Afrika ihany dia eo amin'ny Rayal sy roetsy 210 000 no matin'ny Covid aty Afrika izany de misy an'ilay hoe variant ny variant Delta dia hita amin'ny firenena 7 aty Afrika ny variant antsoina hoe Alpha dia hita amina firenena 17 aty Afrika de misy koa zany hoe variant Beta hita aty Afrika dia eo amin'ny 70 ireo firenena aty Afrika misy an'izany variant Beta izany dia ny amaranantsika azy dia tenina dokotera anankiray eo anivon'ny OMS ny dokotera Mihigo zay ny anaran'ilay dokotera Mihigo teny hoe mila mitandrina sy miaro tena hatrany isika indrindra ny afrikanina amin'ity resaka coronavirus ity ho an'ny Madagasikara dia mbola tsy ampy 1 isanjato ny nanao vaksiny kanefa ary amin'ny lafiny anankiray hoe manao afetsiketsehana be hoe atao ny vaksiny edina amin'ny aretina zao fa maninona ny coronavirus no tsy mba hanaovana hetsika tahaka an'izay atao amin'ny aretina hafa zay zany lay zava-misy ka mampieritreritra ny momba zany de alao isika mianakavy afantatra hoe ve zany ny fandehanany raharaha fa raha ny tompona ndraiky mpanjakany eto amintsika de tsy mbola namoaka ny taux de vaccination tamin'ny coronavirus atram'izao fa ny olona ny ivelany tompoka isan'andro de mamoaka ny atao hoe tahany fanaovam-vaksiny any amin'ny fireneny izany ary io tompoko tsy azo afenina na ataonao inina tsy azo afenina fa de izay no zava-misy ho an'ny fianakaviana izay nanana havana izay tratran'ny corona nanana havana izay nodimandry vokatry ny coronavirus dia mahafantatra tsara an'izany atao hoe tena mingidiny izany fisarahana tany izany zay moa no maha-olombelona ary tamin'ireny namay be reny ny corona de mbola tsy de nisy hoe mbola tsisy vaksiny mbola nikaroka ny manampaizana zao efa misy ny vaksiny de zay miteny foana mandehana manao vaksiny na tsy teny aza ny tompona ndraikitra hoe zao ny taux de vaccination na ohatran'izao zavatra fa no mamaika ny sasany zany fa mandehana manao vaksiny satria io no iraisam-pirenena iraisan'izao tontolo zao amin'ny ady amin'ny corona tsy adala akory ny manampahaizana tompoko eo amin'ny izay hoe fikaroana momba ny tontolon'ny fitsaboana izay fa
tsy hoe manaonao foana zareo fa tena hoe zavatra efa voasedra sy hoe efa nanaraka ny fepetra isan-karazany, tsy midika mihitsy zany akory hoe tsy mahay ny mpikaroka eto Madagasikara tsisy ny tenen'izany teto, fa ny resaka vaksiny dia iraisam-pirenena io ka aoka isika hitandry tena hatrany satria mbola miaina eto amintsika izany coronavirus zany ary averimberina foana fa mahafaty ilay coronavirus. Tapitra ny fotoanantsika teto amin'ny miara-manonja nyenga teto amin'ny MBS radio, isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany na ianao ny aino na ianao nanaraka amin'ny alalan'ny tambajotra maro isan-karazany na ianao ihany koa nanaraka amin'ny fahitalavitra MBS, samy ho tahin'Andriamanitra hatrany isika menakavy veloma tompoko.